Falmerabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fiarabana tsara indrindra dia ny fiarabana ombany ny anarana tsara indrindra. Amen. Tsy sasy teny na fandaharan-teny ny tena tsara indrindra, fa ny teny rehetra misy ny anaran'i Kristy Jesosy eo amin'ny fiainanao. Meny tombonandro indray ianao androany satria misy programan'Andriamanitra tiany be ho tanterahana aminao androany. Amen. Dia io programma io tena Andriamanitra te ho mpiara-miombonantoka aminao, te ho partenaire aminao Andriamanitra androany, ho fanatanterahana ny teniny sy ny sitrapony amin'ny fiainanao. Samy mino fa vonona tsara tsika ny eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny amin'ity fotoana ity. Samy mino fa matoantsika nanao sakrifisy niainga tany an-tokantrano maro samihafa, sy tamin'ny toerana betibetsaka ny moyen de locomotion nampiasaintsika tsirairay avy, mety nisy tongotra, nisy fiara, nisy bisikileta, nisy moto, fa ny tanjona dia zao eona amin'i Jesosy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alleloia. Izay mahatonga ny hoe Andriamanitra tena manan-karena fahasoavana, manan-karena fomba fiasa, manan-karena fomba fijery ihany koa. Dia Andriamanitra androany anokatra ny vavany izy dia hiteny fahatsarana amin'ny fiainanao. Fa zao mialohan'izany rehetra izany ataontsika hivavaka, dia hitsangantsika hivavaka, ho vonoantsika ny fontsika rehetra, ho manana tsara ny fontsika rehetra, hitodika amin'Andriamanitra. Tonga eto ianao tsy hijery olona, tonga eto ianao tsy henitenin'olona, fa tonga eto ianao hianatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga eto tsika tsirairay avy atsiaro manokana ny toetra ny jauna izay nianarana maly na anatin'ny fampiasan'Andriamanitra maro samihafa, dia ny mamaika azy dia hiteny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Mampitodika ny mason'ny olona mankany amin'i Jesosy foana, satria maso zatra mitodika mankany amin'i Jesosy dia mora mampitodika ny olona mankany amin'i Jesosy. Amen. Rehefa zatra mametraka ny Jesosy ho ivon'ny fiainanao ianao, dia tsy manahirana anao no mampitodika ny olona sy miteny amin'ny olona hoe atao ho ivon'ny fiainanao koa Jesosy. Dia amin'ity fotoana androany ity aza vela mihitsy isy zavatra hafa aka ny toeran'i Jesosy amin'ny fiainanao. Amen. Andehantsika hivavaka raha sitraka ao ary. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina mandrakizay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay tompony amin'ity andro vaovao mahafinaritra be izay nomenao anay ity sabotsy maraina, amin'ny fifalian'Andriamanitra, amin'ny fitsikin'Andriamanitra, amin'ny fibitan'Andriamanitra, amin'ny fientanentanam-po Andriamanitra, ny omananay sahady eona aminao Andriamanitra. Misaotra Jesosy satria nomenao fafana izahay, afaka manome voninahitra ny anaranao miaraka, afaka midery ny anaranao, afaka manandratra ny anaranao, ilay masina tsy miova, ilay mandrakizay. Tompo, misaotra Andriamanitra fa mampidina ny fijerinao ianao mijery anay Andriamanitra, na dia tsy mendrika no jerenao kory ary izay tsirairay avy dia iny ianao Andriamanitra, fa mijery ny fiainanay, mitantana anay, manitsy anay, manamboatra anay. Misaotra ny amin'ny tombonandro izay omenao anay tsirairay avy. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fiarovanao anay tsirairay avy nandritra ny herinandro, tao anatin'ny asa, tao anatin'ny fianarana, tao anatin'ny tokantrano, tao anatin'ny fiainana andavanandro, tamin'ny zavatra rehetra natao, nisy lalana ny sokatra tao, nisy fianarana ny raisina tao, nisy tenin'Andriamanitra tanteraka teo amin'ny fiainanay tao, nisy tenin'Andriamanitra nianaranay tao Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa isan'andro Andriamanitra dia fahananao no fahatsaranao foana izay Andriamanitra tsara indrindra, ary mianatra foana izahay isan'andro, isa-minitra, isan'ora, isa-tsegondra mihitsy Andriamanitra, dia mianatra ny fahalehibeazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Tompo, aoka ny fiadananao ny toetra anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra, fa mialohan'izany Jesosy dia aoka ho feno ny teninao zahay rehetrarehetra isan'andro isan'andro. Aoka tsy tenin'olona, tsy teninay Andriamanitra no ameny ny fonay, fa ny teninao Andriamanitra. Mitenena Tompo amin'ny fotoana rehetra fa mihaino izahay. Aoka ny fanahinao masina nibitsika aminay foana, midingana rehetra izay tokony ataonay amin'ity andro sabotsy ity Andriamanitra, dia aoka tena hoe ianao no miaraka aminay amin'ny fotoana rehetra. Aoka tanteraka aminay Jesosy ilay teninao amin'ny Salamo 5:10 fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy ny parehetra izay ho ataony tsirairay avy, dia aoka hialoava ny tenin'Andriamanitra, ny hetsika rehetra izay ataon'ny tananay, dia aoka hialoava ny tenin'Andriamanitra, ny fomba fijerinay Andriamanitra, aoka tena feno tenin'Andriamanitra, feno fitiavana n'Andriamanitra, aoka ho vavolombelon'ny teninao Andriamanitra, ny fijoronay tsirairay avy. Alleluia. Rehefa ny lanitra ny mahamaivay ao anatin'ny fonay Andriamanitra, dia ny lanitra no sujet de discussion anay tsirairay avy. Aoka hitombo ny etaetanay tsirairay avy Andriamanitra, aoka tahaka ny Ilay vehivavy Samaritana ao amin'ny jaona 4 teo amory ny fatsakana izahay, mba hiteny koa izahay hoe mangetaetan'izany a Jesosy, mba meo an'izany izahay. Any amin'ny jaona 7:7-7-7 dia milaza ianao Jesosy Kristy hoe izay mino aho dia izy ony rano miboboka eo an-kibony. Dia androany Andriamanitra aoka ny fanahinao masina no ameno tsirairay avy.
hikasika anay Andriamanitra, hitondra anay, hampiasa anay, hitarika anay amin'ilay toerana izay tianao hipetrahany tsiraray avy. Aoka ny tongotra tsy hitondra anay amin'ny toerana izay tsy nanirahanao Andriamanitra. Aoka ny masonay tsy handehany amin'ny toerana izay tsy tianao hojery anay Andriamanitra. Aoka ny sofinay Andriamanitra tsy hare izay tsy tianao hiditra anatin'ny fonay Andriamanitra tsara indrindra. Fa aoka ianao ihany Andriamanitra no miteny dia miheno izay. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia hiteny ianao hoe mitenena Tompo fa vonona ny henanao. Mitenena Jesosy fa tonga eto anaiky ny amin'ny fitarianao. Mitenena indray Jesosy fa tonga eto tiako atsanganao ny fiainako. Aneo anao ampifaly anao ny tena antom-pisiko Andriamanitra. Tsy ny hoe hatateraka ny faniriako Jesosy fa ny hatateraka izay tianao amiko Andriamanitra. Aoka ianao ilay namorona Andriamanitra no faly amin'ny fisiko voalohany indrindra. Tsy ny olona manodidina na za akory Andriamanitra fa ianao ny tena tiako hifaly amin'ny fisiko amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra Jesosy. Amen. 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 Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy, tonony fiadanan'i Jesosy amin'ny olona eo akaikinao mety tsy fantatrao izy fa izy mihitsy ilay tian'Andriamanitra hiantefany ilay tenim-piadanana androany, teny mihitsy fiadanan'i Jesosy ao aminao. Alleluia. Na hiala vy ianao na hiala vanana dia zao fiadanan'i Jesosy ao aminao manokana amin'ny fotoana rehetra. Salamo fahavalo amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahavalo amby sivifolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no vakitsika rehetra, ataontsika miredona tsara. Salamo fahavalo amby sivifolo 98 andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Isaky ny mamaky ny ten'Andriamanitra tsika dia aoka ianao hatsiaro teny ho tahaka ny anarin'Andriamanitra ao anatin'izany teny izany. Tsy hoe mananatra olona ianao rehefa mamaky ten'Andriamanitra fa mananatra ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha tsika maky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mirafy iram-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy, ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina nahavitany famonjeny. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny teo imason'ny jentilisany nanehoany ny fahamarinany. Efa natsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vaza-tany rehetra. Miobio an Jehova ary tany rehetra, velom nioboka mihira. Mankalazan Jehova amin'ny lokanga dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana. Amen. Ndao metsika tehaka mafy be Jesosy ao anatin'izany ten'Andriamanitra izany. Alleluia. Ny tehaka rehetra, ny fihirana rehetra, ny fitendrena rehetra, ny fandihizana rehetra, ny fitsikiana rehetra, ny fifaliana rehetra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany, satria izy ivo ny fiainantsika. Ndao tsika hivavaka amin'izao fotoana izao hialohavan'ny vavaka ny tena fiarovana tsara indrindra. Asa ndato ny tanao dia teneny mihitsy hoe Tompo, ny amiko rehetra Andriamanitra dia atolotro anao. Tsy hoe satria mitarika iny aloha dia ataoko izany Jesosy, fa satria fantatra fa izay mihitsy ny antom-pisiko Andriamanitra. Ho anao ny momba rehetra Andriamanitra, ho anao ny fidirako, ho anao ny tehaka rehetra, ho anao ny fifaliako Andriamanitra, ho anao ny fahalinako amin'ny tenin'Andriamanitra, ho anao ny fitariana. Alleluia. Ny fiainako Andriamanitra tsara indrindra, ny momba rehetra dia ho anao Jesosy. Atao vavaka mihitsy izany dia teny mihitsy Tompo ety andro any amin'ny fisiko anao Andriamanitra. Le fandizako rehefa avy eo Jesosy, le fitehafako rehefa avy eo Jesosy, le fifaliako Andriamanitra amin'izao fotoana izao Andriamanitra, ho anao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. 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 Ndao nandra-tanana any amin'ny tompontsika dia tena tenenao amin'ny fonao rehetrarehetra mihitsy Jesosy hoe ianao ny fifaliako, ianao Jesosy ny loharaniko rehetra. Amen. Alleluia. Ska fivavanao dia ndao tsika nandra-tanana hiderany Tompo. Alleluia. Ianao Jesosy eo, ianao no mampifaly ny fonay isan'andro Jesosy eo. Tsy ny zavatra mety hoe hita amin'ny maso, tsy ny zavatra ivelany Jesosy eo, tsy ny zavatra mety anananay Jesosy eo, tsy miankina amin'ny zavatra hita amin'ny masonay sy tsy anananay ny fifalianay, fa miankina aminao rery ihany Jesosy Kristy eo. Mideranao zay fa ianao dia efa nampahafantatra ny famonjenao taminay Tompo. Enatra any amin'ny farany tany dia nampahafantarinao izany Jesosy. Mideranao zay. Alleluia. Alleluia. Misy faly ve tonga eto e. Alleluia. Ndao tsika iorakoraka mafy be ho an'i Jesosy aloha. Alleluia. Ndao mbola verytsika vakina mihitsy ty salamo fa valo amby sivifolo ty satria dia tena resy lahatra ny amin'izany.
Alleluia, amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mirafy iram-baovao an'i Jehova fa efa nanao fahagagana izy ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina ny nahavitany famonjena. Halleluia! Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina hozy izy ny nahavitany famonjena. Jesosy Kristy ilay nameny ray famonjena ho antsika. Jehova efa nampafantatra ny famonjeny teo masony jentilisa no nanehony ny fahamarinany. Halleluia! Efa nahatsara ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Halleluia! Ka dia miobio an'i Jehova ary tany rehetra velomy mioboka mihira. Amen! Mankalazany Jehova amin'ny lokanga dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana. Halleluia! Halleluia! Andaontsika hitehaka ho an'i Jesosy Kristy tsisy lehibe tahaka ny fitiavanao anay Jesosy Halleluia! Halleluia!
fitiavan'omenao fianganan'omenao fanantenatrianao fifalikuianao kanaitariazao handesisieu sisiafaku sisiremetini fitiavan'omenao fianganan'omenao fanantenatrianao fifalikuianao kanaitariazao handesisieu sisiafaku mendrika ianao ankalazaintsika isan'andro ampotsika ao izy halleloia naiza toerana misy anao a na mianatra ianao na eny an-dala na andeha hiasa ianao na any toeram-piasana ianao a naiza toerana misy atsika dia ndaotsika ny toe-panahintsika ny ao anatintsika ao tena hoe anandratra an' Jesosy foana hanome voninahitra azy foana amin'ny zavatra rehetra tao amin'ny fiteny amin'ny fisainana amin'ny firesaka amin'ny olona amin'ny toe-javatra rehetra mitranga dia aoka atsika tsy anisan'ilay mpimonomonina mihitsy na ilay mpanometsina ilay na manaratsy na miteny zavatra negativa fa reny dia mampitsika fiainam-panahy eo ianao mahery be mihaino ten'Andriamanitra fa raha vao io vavy io miteny zavatra tsy voampina fotsiny a dia very ilay aim-panahy very ilay fanatrehan'Andriamanitra izay tena hoe tokony ho sarobidy indrindra amintsika nefa ny izany foana nampianarana antsika eto hoe aza atao misy zavatra sarobidy aminao mihoatra ny fanatrehan'Andriamanitra amen ao anatinao dia fantary fa rehefa saintsika mivily amin'ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra na vavanao miteny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia iny dia efa mahatafasaraka antsika amin'ny tompo dia gaga ianao hoe fa manina rany tsy mahatsapa an'ilay fanatrehanao foana fa manina ny olona mahatsapa fa manina dia ambeno vava ambeno io saina io amen feno iten'Andriamanitra ary oka tena hoe isaina zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra foantsika halleloia halleloia sotra Jesosy sokafy ny vavanao dia teneno hoe Jesosy io ianao ny zavatra rehetra ianao ny zavatra rehetra ny fiainako Jesosy io ianao ny sarobidy noho ny volamena asa sy noho ny zavatra hafa rehetra tompo eny hitady anao a tompo Jesosy hikatsaka ny tavanao mandrakariva Jesosy raha mbola velonaina ihany koa Jesosy tsisy ataoko ambony tahaka ny fanatrehanao sy ny fiambonako aminao isan'andro halleluia erikiana rarerakao harenisay katsaikyu zavadretra mikiana sarobidinoni volamena tsisy atakaluku anao zavadretra mikianao Jesus
Halleluja, Jesus io raha tianao Jesus io. Raha tianao Jesus dia tsy azo rehetra izao. Satria no ianao no nampisy izany. Ianao ilay teny hatramin'ny voalohany. Ianao ilay hatramin'ny voalohany Tompo. Ianao ilay teny tonga aloha voalay. Eny ianao nahariana izao rehetra izao Tompo. Ary tsy no ianao dia tsy ary izany Tompo. Ary ianao Jesus no antony izany. Halleluja. Mankasitraka Jesus io. Halleluja. Sabotsy.
Mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao, ianao no niavy ny zavatra rehetra, mendrika ny tena. Halleluja, halleluja, halleluja. Tazomy fanatrian'ny Tompo. Halleluja, halleluja. Masina indrindra ianao Tompo. Reniano lalanantsika sy ireo zay no azy mihirafirana ho an'ny zanak'ondry. Ny anaranao avo indrindra sy lehibe indrindra ambony, ny anarana rehetra, ny fiandriana sy fanapana, fahefana sy toerana rehetra, dia ambany anaranao ny anjely masina, ny voary masina misandratsy anao, masina, masina mandrakiza. Ho anao Ilay navontana voavela eloka, mihirafirana ho an'ny zanak'ondry. Raha olona faty anao mitafy an'i Kristy, hirafirana ho an'ny zanak'ondry. Hira ho azy mandraky izay amen, eo anjely masina, ny voary masina misandratsy anao, masina, masina mandrakiza. Henon'ny olona mira ho an'ny mpanjaka, masina mandrakiza ianao, masina, masina mandrakiza. Naranao avo indrindra sy lehibe indrindra ambony, narana rehetra, fiandriana sy fanapana, fahefana sy toerana rehetra, dia ambany anaranao Jesosy, anaranao avo indrindra sy lehibe
azo toerana tompoko a azafady tonga fotoantsika anomezana voninahitra ho an' Jesosy a anaty fijoroana vavolombelona dia ezahantsika fitina araka izay azo atao ihany a satria mbola enitenitsika ihany tompoko. Voninahitra ho an' Jesosy a teo amin'ny lafo fianarana ilay izy tamin'ny volana février zany narary be dia tena hoe tsy tafatsangana mihitsy tamin'izay fa narary vavony dia nefany a tany am-pianarana zany nanome devoir be dia be sady lava be mihitsy ilay izy dia ilay izy zany hoe ho atao weekend dia aterina ny larobia dia nefany a weekend tamin'izay a dia hanao fiara-panitratra ny taona tany amin'ny pasteur dia hoe mandeha any aloha zany dia alahady ataoko dia alahady indray nefany a nisy hoe fivoriam-pianakaviana dia ozy ndao an-trano hoe mandeha dia lasa indray zany hoe mandeha zany fa ahemitra indray ilay devoir dia miemitra ilay izy dia talata atoandro nefany a to dia tampoka teo dia ohatrany hoe narary be a dia za sady ohatrany hoe mieritreritra ihany ahoana ary ilay devoirako zany Jesosy dia ataoko ihany ilay izy na marary ary dia avy eo amin'izay larobia harivan'iny a mbola tsy sava mihitsy dia hoe andeha ihany dia dadanay nyteny aza mandeha ozy izy fa sao dia maninona any ianao sao dia moko ilay izy tsy vita dia natory a zany dia fo avy eo dia nisy ankizy nandefa message hoe tsy mianatra ozy izy androany hariva fa rapitso maraina ilay izy ny aterina dia iny aloha dia efa faly aloha za hoe afaka mbola manohy ihany aloha zany dia ilay izy a anankifito ilay devoir dia tokony aterina daholo ilay izy ny lakamisy maraina amin'ny enina dia nefa ny anankefatra ihany vita dia nanontany ankizy hoe ahoana ho any tamin'ny anareo dia ozy ny anay ozy izy naterina daholo izy rehetrarehetra fa raha vao tsy feno ozy izy a dia tonga dia tsisy noty ianao zany dia tsisy noty ianao any amin'ny examen dia tefa dia natahotra be dia mivavaka zany hoe tena engany aloha mba tena hoe ho tafitsangana aloha lakamisy maraina dia voninahitra ho Jesosy aloha fa efa tsy nanina lakamisy maraina fa kanakany am-pianarana dia ozy hoe dia ateriko any aloha ty na anina tsy hoany dia tonga tany amin'izay a dia efa nanahitra daholo ny ankizy rehetrarehetra dia anankiray ihany a ilay tena nataoko ilay ohatrany hoe tena lofosaka tare mihitsy ino misy na lay profy a fa tsy izy rehetra nefa ny ankizy ny groupe sasany tena hoe izy rehetra tsisy pitié mihitsy ilay profy fa tamin'izay any tena hoe anankiray ihany dia tena ny ankizy rehetra miteny hoe chanceuse be indray zao zany tena hoe Jesosy ny ao ambadika an'ilay izy a dia voninahitra ho anazy rehetra ihany dia sady sitrana après an'iny dia tsy manino Alléluia ndao tsika hiteka mafy an' Jesosy mandroso taty afaka tantarainao ve atanao nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao. Alléluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroky eto androany noho ny zavatra nataony tamina nanao examen ara-panjakanako tamin'ny tapabolana teo dia vao manomboka na ny am-pianarana dia mba matahotra dia manontany hoe manahoana sy manahoana ilay izy satria tsy na oral dia efa miteny na mpampianatra na ny ankizy hoe masika be na ny fiakanjonao ary ihany raha vao manao kapa na manao jupe kely sy ohatr'izany dia efa tsy mety dia efa nanao motina tsara sy mise préparé rehetrarehetra zany dia ao anatin'izay koa dia hoe dia misy koa ilay hoe masika be ry zareo dia ilay izy moa zany ara-panjakana dia misy konkoa ilay hoe mametraka kely ianao dia afaka manome kely ianao dia afaka dia mba mahafantatra any zany hoe mba mety tsy sitrak'Andriamanitra zany dia mba andeha hijoro zany hoe tsy hanao an'izay dia ny ato an-tsaiko zany hay tsy maintsy manao sans faute zany amin'io fanontaniana 10 enina eo ilay izy amin'ilay oral dia dia mianatra avy miasa dia mianatra dia mifoha vao maraina be dia ohatr'izay ankoatra ny zavatra didy atao tsy maintsy manao sans faute zany fa efa hoe izay satria tsy na hoe raha vao hoe fanontaniana eo amin'ny ray sy roa izy ilay ramose eo hoe raha fanontaniana ray sy roa tsy voavalinao dia mba misy an'izy zavatra kely iny dia mba hoe afaka dia tsy maintsy manao sans faute zany dia nianatra nanao izay azo atao amin'ny hoe izay vitako amin'ny maha-olombelona anazy zany nataoko dia nandeha koa ny examen dia hoe vavaka tsara talohan'izay zoma hoe tena za sary tahotra be ny mpitara koa masika fa mba engany Jesosy tena mba mangataka aminao mba anatrika na amina na mpitsara mba hoe tout se passe bien zany amin'io dia tonga tokoa ny zoma dia fiadanana be zahako nanao examen
dia nandeha dia eo nefa nianatra tsara ianao dia tonga eo dia misy tsy ampy daholo mivaly teninao hafa manko ny écrit hoe ty tsy ampy kely dia rehefa mamerina mamaky dia ampiana kely fa ianao orala dia izay efa vita eo dia vita dia nody tsara aloha dia nisaotra an'Andriamanitra satria tsiana hoe zarina vita niatrika tsara tsapako hoe niaraka tamiko izy zany tamin'izay dia hoe latsinainy mivaly ny examen dia nakao am-pianarana dia hoe ahoana fa valy ve ny examen raha riva ozy izy zany le madama ao am-pianarana dia ozy izy hoe niahiko amindry ozy izy zao hoe nendry hoe izay mety tsy afaka andry hoe raha mila vanina izy miantso hoe dia ahoana afaka mbola mametraka kely ndry dia ahoana ihany zany dia ozaka efa izay ho zany dia izay dia efa izay fotsiny dia izay ohatra mbola misy fakam-panahinana zany efa au dernier moment mbola misy miteny ihany hoe dia ahoana zany dia mba niezaka nijoratra amin'ny fana dia izay fa ozaka hoe any an-tsaiko any hoe mety foana ny zavatra rehetrarehetra sady efa vonona raha sanatrika tsy afaka fa efa niainako iny efa nandalovaka iny dia efa tokony tsy hanina tsiny na mbola miverina fandroany ary dia efa mba nahazo aina tsara dia ny rivan'iny a niantso an'le ramose zany hoe manahoana zany ny valy ny examen dia rain'Andriamanitra fa afaka Alleluia. Sotra betsaka tompoko rehefa nametraka tamin'ny tompo ianao any zavatra rehetrarehetra tsy mila mametraka kely zany tsony amen mandosy tompoko tain'i Jesosy tompoko misaotra an'Andriamanitra aloha mbola navelany jiro eto androany ijoro vaofolombelona fa mafy ny nahazo ny asako no hanao patisserie izay miditra dia izay mahay dia miala ohatrany hoe hanao formation dia mahay izy dia lasa dia tamin'ny février teo lasa daholo ny mpiasako dia nataoko rery izy dia misy raha natao tamin'ny alahady lasa teo dao atao izy le zanako vavy re dao ary atao dia nanomboka teo aho zany vita le asa fa nanomboka reraka manomboka reraka ho aho zany fa tsy mety tsony zany fa manakotsako daholo ny vatako rehetrarehetra ohatrany hoe maloloy aho fanina dia teo aho zany lasa natory nanomboka tamin'ny latsinainy teo zany dia tamin'ny toy ihany dia nandeha dokotera voalohany tsy hita fovana nandeha dokotera faharoa mbola tsy hita ihany ny fovana ozy vadiko andao hiantso amin'ny pastera nefa zay raha tena marina mbola vaovao ato dia ahoana aho ay ozy fa alalam-panompon'Andriamanitra ao andraso atsoko aloha dia niantso le pastera zay izy dia hoe za mbola tsy matapaka fa andraso aloha mbola hiantso pastera ray indray dia niantso an'le pastera ray indray dia hoe natsona dia azo omena ve le numéron'ny pastera lehibe azo fa alefazy fa tsy maninona dia rehefa nomena ny pastera lehibe le numéron'ny telefona dia meo anao izy ny anaran'ny feno dia omena ny pastera lehibe le anaran'ny feno rehefa nomena anazy le anaran'ny feno a dia etoko ambavaka ozy izy dia aozy madamako fa zay ozy manana fikasana ho any mihitsy na dia tsy afaka izy na dia marary izy na dia manako tsako izy na dia mitsangana dia fanina ataonay le moyen andehanana any dia nandeha taty zay dia tongako ihany taty tonga taty dia efa tsy afaka nitsangana tsony efa tery nipetraka dia hitsangana dia kortany le aretina le equipeko
manakotsako misy zavatra miodina zany ao tena marary dia mipetraka dia miondrika dia tsy zakako tsony izy andrasako ihany fa fifaran'ny fotoana rehefa talohan'izay moa alohan'ny andeha taty tokoa tsy tadidiko araka nyteneny tampastera rehefa naheno hoe andeha aty zahay hoe entina mbavaka aloha mbola tsy naninona tamin'ilay telefôna fa rehefa hoe andeha aty zahay inona zavatra mitranga nibontsina be tongokoroa io ataony mihitsy zany tsy atongavako aty ataony mihitsy tsy atongavako aty dia nandeha any forcena nisy kapakapa zay kapakapanjanako riny nataoko dia iny tonga taty any dia rehefa tonga taty dia raisiny pasteur teto rehefa nirava amin'ny fotoana rehefa niraisiny dia hitako fa nanomboka maivamaivana fa mbola tsy normal ihany nikiboko eny an-dalana eny mbola korotaniny dia mbola nandeha nody dia zay nyteneniko hoe za matoky an'Andriamanitra zay tompoko ary mino manaiky ny fitantanana dia misaotra an'Andriamanitra zao za hitana io tonga io fa tena nanahoana ianao ala isak'alina tanatin'ny 3 andro sepotra manomboka amin'ny 1 alina ka hatramin'ny 3 maraina sepotra asiana ventilateur eo akaiky eo rehefa lasa midilany amin'ny 3 tsy maninona zay natonga hoe tsy afako tsony aty fa tsy voadresiny vatako tsony ty fa tsy maintsy miantso mpanompon'Andriamanitra atsika fa nandeha dokotera nandeha tady rehetrarehetra aloha miantso ny mpanompon'Andriamanitra raha azo atao izy raha mety izy dia aloha izy nivavaka matoky azy manaiky azy manaiky ny fitantanan'Andriamanitra tsika raha efa manaiky ny fitantanan'Andriamanitra dia misy matoky ohatra anazy zao misaotra ny pasteur nataon'Andriamanitra fitaovana ny pasteur rehetrarehetra eto ankasitrahako pidera misaotra ary teka mafon'ny Jesosy tsika alina izy natoro tsara afaka le fahaseporana tonga dia tsisy nininona tafiditra ny kiraro ny tongony noho izy noho Jesosy reriany izy ny tao ambadika zany aleluia Jesosy faly anaraka ny ranabavy sy rahalahy reto aleluia hoe teka mafon'ny Jesosy tsika tainy Jesosy rahalahy mandroso tompoka fijona vavolombelona farany ya inona nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanareo goavana aleluia andao teka mafon'i Jesosy aloha tsika aleluia izy miora mbola tsy mahita tsara izy noho ny zavatra nahazo anay mbola tantanana izy aloha zao fa misaotra ny tompontsika ary hideran'ny tompo no antony maheto anay heritaona lasa ohatran'izao tsara dia tsy maintsy nididina tumeur tamin'ny lohany izy tao tamina hôpitaly anankiray teto Antananarivo dia talohan'izay nefa efa tao anatina fanapahan-kevitra sarotra be zay satria fianakaviana mieritreritra hoe tokony ho didina izy mino matoky an'i Jesosy hoe hain'i Jesosy ataony zavatra rehetra dia tsy fantatra ny fanapahan-kevitra raisina fa matoky hoe an'Andriamanitra ny contrôle ny zavatra rehetra ny zokoko zany ny teny hoe alefaso makaty izy alefa any France dia tsy niraisina le décision fa ohatrany hoe sauté tara loatra ohatran'izany fa zay rehetra mitranga eo zany dia nankinina tamin'ny tompo daholo dia nisy fotoana amin'izay ariva rehefa tonga amin'izay le fotoana tsy maintsy andidina
niditra tany amin'ny bloky izy tamin'ny valo maraina dia tsy nivoaka tao raha tsy tamin'ny 5:00 dia rehefa nivoaka tao izy dia anisan'ny patiente tena nafaly any dokotera satria tena batante dia rehefa arivany tamin'ny 5 dia nitesta anazy amin'izay dokotera niantso anazy hoe consciente izy sa tsy consciente dia nantsony miora dia pitsery ny tanako izy dokotera raha consciente raha maheno ianao dia efa namaly izy tamin'izay dia misaotra ny tompo dia avy eo lasy dokotera dia nisy mpiasan'ny hôpitaly eo amin'ny réanimation no nandimby an'ny dokotera teo dia nanao an'ilay testa ihany izy dia mamaly foana izy dia lasa amin'izay lasa indray le réanimateur reny any amin'ny salle misy anazy any dia anahako amin'izay tsy maintsy garde eo dia ozy izy nataon'ireo hoe atsoy foana izy raisy foana ny tanana dia atsoy izy dia atsoko izy dia mamaly tokoa dia efa faly dia nivavaka misaotran'i Jesosy miditra ao amin'ny réanimation anao tena maheno feo hoe raha fahafatesana amin'ny mpanjaka ato satria misy cadavre be da be miparitaka eo dia vao nahita an'ireny dia tonga dia nandohalika tamin'i Jesosy hoe Jesosy ianao efa niteny tamiko fa velona ianao dia velona koa izy efa izay niteninao dia azomiko hatramin'ny farany izay fa zany zavatra henoko izany tsy mahery noho ianao izany Jesosy dia nanomboka alina mivalo iny amin'izay lasa natory ny olona zareriny eo dia mitazona ny tanany manao an'ilay testa ohatr'izany dia niova mifanenon'ilay masinina mitazona ny ainy eo satria masinina daholo mihetsika rehetrarehetra mandefa anazy miova le feo dia taitra hoe ino izany dia miantso tsy mamaly izy ary tena ohatran'ireny za mbola tsy nahita olona ny alaina fa za mamono akoho dia tena ohatran'le fihetsika le akoho vinaoko mihitsy fihetsika ataony any dia taitra dia niantso ny olona rehetrarehetra ino ny ty ataoko avelako izy efa manary aina izy dia lasa ihany nandeha nikirina kany amin'ilay salle misy an'ilay réanimateur chef zany dia nakany dia miverina teo zareo efa maromaro amin'izay zareo teo dia navelako teo zareo fa nanjary lasa fiangonana ny couloiran'ny hôpitaly ny fahitako anazy nisy coin kely zay tery nisy bon dia tonga dia nandohalika teo tsy fantatro hoe izy mijery anana manao inona fa nandohalika teo dia fantatro fa teo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia rehefa nivavaka teo dia henoko hoe eo koa ny tompo mampahery anahy dia hoe Jesosy eo ny zavatra hitako teo olona mialaina efa tsy fiaina ntsony io fantatro fa efa miala aminay izy zao Jesosy fa zao le teninao tsy miovana dia zany aza fa velona ianao dia ho velona koa izy dia nandritra ny tamin'ny 12 zany zavatra zany nitranga dia zahako mbola mandohalika etsy dia tamin'ny 5 maraina tany enoko le feo an'le masinina fa miverina nanena ohatran'le tamin'ny voalohany indray dia misy olona niteny hoe ve efa midimy zao dia nitsangana ary efa miverina ny feon'le masinina dia nitsikilo teo amin'le trano fitaratry ny réanimation iny dia hitako fa efa nanomboka niala ry zareo dia lasa amin'izay dia taty aoriana kely niny izay nitady an'ny dokotera hoe inona ny tena anton'le natonga le izy kay tapaka 20 minutes ny oxygène ny hôpitaly dia efa nanao arrêt cardiaque 15 minutes izy efa maty efa hoe tsisy nantenaina intsony zany taminazy kanefa le tenin'ny tompo marina hoe velona dia ho velona koa Alleluia tsy nampoziny hoe hiakatreto zay ary tsy nampozy ny anton-diako atya dia nirahana rahalahy zay satria zay any Antsoy mipetraka nirahana rahalahy zay hoe tokony hisy asan'Andriamanitra tao aty ny hvkl za koa missionnaire koa any zany
ny hvkl izy somary antanio ihany raha mazoto ry zareo andeha hanao ny asa ty fa efa nresaka taminay io rahalahy io ohatran'izay dia omaly zany noho n'le fanentanana teto hoe viens témoigner pour Jésus tao anatin'le hira ny fideranatsika nandritra ny 2 mois za zay zany teto noho izay hiraka tany zay hoe makanesa ty dia ndresa fa rehefa teto dia eniko le foko enquête-ny toe-po araka an'Andriamanitra hoe nientana satria zany ny zavatra torinay zany zavatra ambaranay zany zavatra ambaran'ny fiangonanay dia rehefa tato dia natsiaro hoe anako ity fikambanana Jesosy tsika anaka anafa satria an Jesosy dia faly be zay fa ao mitombo zay dia tsy haiko fa izy manana tinkely misaotra an'Andriamanitra fa tonga soamantsara eto ty zavatra anankiray ty fa nitantaraiko ihany fa izy miresaka an'izany dia Jesosy tena tao anatin'le maty tena tonga dia maty satria tsisy ninona henoko tsony dia nidina tany an-davaka tany amin'ny lalina be tany nandehanako hitako ny tenako hoe io za mitsangana fa any anatin'ny maizina any eo daholo misy olona maro be mihitsy manodidina anahy dia avy eo nisy feo niantso anahy amin'izay hoe miora avy ianao fa aza mijanona eo izy fa aty anaty maizina be aty ianao dia niazakazaka be za zany nitafy dra tonga dia dra nanaovako fa tsy lamba tonga dia dra nitafiko dia nandeha niazakazaka nanenjika an'le feo dia hitako hoe misy mahazava iva mila tonga eny dia niakatra ohatran'ilay miakatra tendrombohatra reny ny posiko dia tonga teny dia Jesosy kay nijery anahy dia izy miora avy ianao dia mandolia eto dia nandohalika teo amin'ny tompo dia eniko nitsatra daholo le zavatra rehetra tsy nety tampoka ohatran'ny hoe tsisy espoir tsony fa tena ny tompo tonga dia namonjy anahy izy tamin'izay fotoana izay dia tena nanana fitsaharana teo tena nanana fiedanana tena nanana fifaliana dia eniko hoe tena velona zany kay tamin'iny zany ilay velona Alleluia mankasitraka tompoko fa iny Jesosy tika tsirairay avy raha nataony teo amin'ny hafa zany afaka ny ataony eo aminao rehefa mandalo aloko ny fahafatesana ianao maniry tsy handalo an'izany fa rehefa tonga amin'izay stade zay hoe hitanao ny olo tianao hoe mialaina fiadana an' Jesosy ataovy tafatoetra fa velona Jesosy tsika andao tsika iorakoraka mafy ho an' Jesosy sady andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra tompoko Alleluia ndao tsika hitsangana kasitraka an'Andriamanitra indray androany maraina lehibe ny fitiavany mba fantatrao ve fa izy ny mpanjaka rehefa izy ny teny hoe mety ianao na ny andavaka aza dia loarany mba fantatrao ve fa misy zavatra impossible amin'izao tontolo izao fa rehefa Andriamanitra miditra tsehatra dia hovainy ao anatin'ny 24 heures zany amen teteny aminao fa ny zavatra rehetra mafy lalovanao dia tsy ambony lavitra noho ny fitehirizany ny fiainana ao anatinao ahofafainy amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaotra amin'ny zavatra efa azoniny aza vela izy zavatra irinao tsy tanteraka ka tonga ny fonao iainao anaty salobina tsy fakahita amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny fofeny fisaorana sy fakasitrahana azy halleluia misandraty ianao mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo misandraty ianao misiza fiandriananao zay mahalala zay mifakahita aminao ampanasa eo am-po mahafantatra ny ao anatinay lalina fa raha tsy noho ianao ny fiainanay dia zava-poana Jesosy fa satria eo ianao dia miantso anay mivoato ao amin'io aty lavaka misy ianao io fa misy fahazavana miandry anao
hevitra zay mpanjaka zay androany maraina mety tsy hitany masosika izy halleloia fa miaraka amintsika eto amin'ity toerany ty izy jesosy kristy avy any nazareta orakoraka mafeo azy halleloia misy mpanjaka manatriketo sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenikatsika izy mana ireo enta mavesatra ireo amboa rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka Oazinhat sy voninahitra mendrikilay nandreso antsy nalevina mitsangana mike nifasana sy natazona azy mandrakiza Nandres tupuni fanala Lisya narana Narana Abunya narana Recha Jesus Christi Panzakani panzak Oka funnaitao wana hermana say hallelujah ella panafta tsike Aitazisik nirano maso ufafani oatanundrai utapitanyadi siwelai nipamutisika
jesosy kristy mpanjakany Halleluja! Taontsika iorakoraka mafy be ho an'ilay mitoetra eo amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Halleluja! Ho anao ny fiandrianana, ho anao ny voninahitra, ho anao ny fahalebiazana, ho anao ny fahatsarana, ho anao ny famendrena mandrakizay. Tsy misy akoatra anao. Misaotra Tompo. Mendrika eo anay ny tenenan-dratsy satria tsy mendrika izay. Mendrika eo anay no enjehina satria mbola miezaka izay eny an-dalana ho amin'ny fahamarinana. Mendrika eo anay ny toram-bato sy fanondromolotra satria mbola manam-pahadisoana izay. Fa noho ny aminao, noho ny fahatsaranao, noho ny fahamendrenao, ianao rery ny mendrika mandrakizay. Voninahitra ny eo an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Ilay mijery ny fambany toetra ny olony be famindrapo. Fitiavana mandrakizay. Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Asandrataony amin'ny lanitra ny tanatsika. Te hafa mafy ho an'i Jesosy Kristy tomposika. Halleluja! Sotra Tompo. Amen. Halleluja! Mangatakatsika azo toerana. Sotra ny Tompo indrindra indray androany ny amin'ny fahafahana manokana omeny. Ahafahantsika mifampizara sy mifampahery teny fiainana ao anatin'ny sekoly ny communion na ny firaisantsika latabatra amin'ny Tompo. Miarabantsika tsirairay avy amin'ny koa. Fanatritava indray aho. Velonay natrapamonjena ny tehirizin'Andriamanitra ny meny tombonandro soa matsara. Halleluja! Mbola afaka mifampahery amin'ny alalan'ny teny miombona ao anaty fanambarana ho voninahitr'Andriamanitra. Raisitsika amin'ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Timoty faharotoko fahatelo. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy dia ho dingantsika amin'ny andiny fahafolo ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Izany hoe tohizatsika hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Fa aoko ho fantatrareo zao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, krina, mpieboebo, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviro. Fa isandreny izay misokosoko miditra ny tranony sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala vesara amin'ny fahotana entin'ny filana maro. Mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Janasy Jambrany Moïse no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana. Dia olona maloto-saina sady tsy manam-pinoana marina. Kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Nanenjehana ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Konioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako ary ny Tompo nahafaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, izay ao amin'ny Kristy Jesosy tenjehana. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloky kosa dia androso hiaratsy kokoa sady hamitaka no fitahana. Fa ianao kosa dia mahare tamin'ny zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao an'izany. Fa hatry ny fony voazazy ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao.
amen. Any aparany any isy andro mahory miresaka momba ny andro farany ny baiboly. Mila fantatsika tsara fa ho avy Jesosy ary zay fihaviany Jesosy zay tsy maintsy hitranga. Tamin'ny Jesosy teraka dia nampahitana magy da ohatrany nomby. Mety tsy voatery hifanaraka amin'ny fiandrasany maro azy ny fomba nahatongavany fa tonga izy. Misy tsy nalala hoe izy ny Mesia fa tsy midika izay tsy fahalalana izay hoe tsy Mesia izy. Donc tsy any amin'ny fitsaran'ny olona mihitsy ny fijerin'ny olona ny anaporofona ny endrika sy fahamarinana anehoana ny mahampamonjy sy Kristy azy. Rehefa tonga teto an-tany izy dia nandehandeha toy ny olona rehetra hita maso Emmanuel amintsika Andriamanitra. Naseho tamin'ny faniom-pamantarana maro izy nampahitana ny Jaune ny mahampamonjy azy nitondra fahotany zao tontolo izao. Niporofona tamin'ny faniom-pamantarana tamin'ny Batisa fanidina ny fanamasina tamin'ny endriky ny vony malala nisokatra ny lanitra nanaporofo teo masony maro fa izy ny zanak'Andriamanitra malala n'Andriamanitra sitrak'Andriamanitra izy no enoina. Rehefa nandehandehana nisy soa izy ka nosorana tamin'ny fanahy sy hery rehefa tonga nofo na dia Andriamanitra azy teo amin'ny endriky ny fanetretenany dia lasa izy nandehandeha nanatanteraka ny asa fanasitranana fampahiratana ny jamba fampandrenesana amin'ny marenina fanasitranana amin'ny marary izay endrika anehoana fiainan-danitra tonga eto an-tany fa Andriamanitra tonga nofo hamonjy ny olona izy. Maty izy dia nalevona ary rehefa nitsangana izy tsy nitsangana mangingina fa nisy nahita azy taorian'ny fitsanganany ny sehoany Maria sy Maria. Taorian'ny fitsanganana io tsy tonga dia niakatra tany an-danitra mangingina izy fa niseho tamin'ny 12 lahy. Rehefa nikatona ny trano dia niseho tamin'ny mpianana izy. Taoriany io izy taoriany io fiakarany voalohany io taoriany nafatesany verina izy niona tamin'ny mpianany ary tsy tonga dia niakatra fa mbola nampianatra ny mpianany amin'ny fanjakan'Andriamanitra nandritry ny 50 andro 70 andro ary tao anatin'izay 70 andro izay korakiselere momba fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa hiakatra izy teo izy ny tenin'Andriamanitra ao boky ny asan'ny apôstôly nanatrika azy ny mpianany dia nisy anjely ny laza fa Jesosy dia hiverina ohatra ny nahitanareo azy niakatra. Tsy mbola eto an-tany Jesosy Kristy androany fa tahaka an'le niakarany no hiverenany ahitany nofo rehetra sy ny maso rehetra azy. Ary io fotoana io ny fotoana andrasako tsy andrasanao ary io rena ny fanantenantsika amin'ny fandalovantsika eto ambonin'ny tany fa tompony aina izy tompony hery izy tompony fahefana izy ary tompony fanahy sy ny olombelona rehetra izy. Antaontsika ity an-tanina mafy eo amin'ny tompony tompo sy ny mpanjaka ny mpanjaka. Tiako fantatreo ary fa eto an-tany ianao tsy toetra eto mandrakizay fa izay ataonao entinao maritra ny mandrakizay isy ianao raha bitso. Faharoa, ho avy Jesosy hampakatra antsika fiangonany. Ary rehefa hampakatra antsika fiangonana izy dia ho ao aminy mandrakizay isika. Ho sisy tamin'ny mpianany aza malahelo ho fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary any amin'izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ho ao amin'ny tompo mandrakizay isika. Ary Baiboly dia milaza fa reo mpamantarana ny amin'ny vanim-potoana isehoany izany fiverenana izany sy ny fampaherezana omeny Baiboly hiatrehana no avy hijoroantsika ny amin'ny fotoam-pampakarana izay hiverenana pakatra antsika ho aminy. Manaitra antsika amin'ny fampijoroana amin'izay mbola mety favarim-barianana misy antsika ny teny androany. Ho antsika pino dia fanantenantsika fatratra ny fiverenan'i Jesosy. Raha ny tokony hoe tsy tokony ho tahotra ho antsika velively. Tsy zavatra natao ampikoropaka izany fa tena rehefa resahana izao no an'ny olona tena ao amin'i Jesosy dia lasa ohatrana karazana ohatrany hoe teny mpampiononana mitondra fifaliana sy mamelona fanantenana ho an'izay miandrandra sy mino an Jesosy. Baiboly dia milaza fa rehefa miresaka momba fiavian'i Jesosy Kristy sy ny fiverenana ny mpianatra dia ho amin'ny tanjona fampaherezana ny finoany tsirairay avy.
ny fampaherezana ny finoantsika tsy ny fahitantsika fahagagana, tsy ny fahitantsika ny asa mahagaga ataon'Andriamanitra, fa ny fananantsika antoka fa ninonina mitranga, tsy fanaperana zavatra hitany masosika fa manam-panantenantsika amin'ny maha-kristianina antsika ho avy ny mpapakatra apakatra antsika ho ao aminy. Enoy ty famarinana ty. Rehefa tena mafy ny fanenjehana, renao ihany koa fa mafy ny fampahoriana sy ny fahasarotany zavatra mitranga, renao ihany koa fa mangirifiry ny zavatra iainanao satria anao eo amin'ny andavanandrom-piainana, dia teteny aminao tsy afatra mamelona fanantenam-pitahiny eto an-tany sy arena no ampijoro anao anatin'izany. Tsy mesazom-pana sitranana ifandraiky amin'izay retina ilanao ny tanan'Andriamanitra sy kasika avy aminy no ampijoro anao ao anatin'izany sy tahiry ny finoanao. Tsy le vaorana voarainao vetivety fa raha-pitso misy olana hafa mitrangy indray. Tsy izay le afatra ilaina, fa ny afatra hitahiry ianao ao anaty ato mbola hijoro ahafana ao an'Andriamanitra. Iainanao ny atao hoe fahamarinam-pinoana miazonanao ao anaty adina ho toram-bato aza dia mbola mijoro ihany ianao. Dia ny faherezana ao anatinao mitahiry ianao fa ho avy Jesosy dia hitsahatra izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsisy ankoatr'izay afatra izay. Ka ny afatra tena mampahery sy mampijoro ary fanantenana ao antsika rehetra, zato isan-jato atateran'Andriamanitra ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika, ampijoro sy tahiry ny hafanana ato anatintsika. Dia tsy afatra manaitra anao fa ho tahiny ianao, na afatra ampijoro anao fa ho sitrany ianao, na anakarembe ianao, tsy izany ny ilainao hitahiry ny afinao. Fa ny mahatonga an'ireny olona ireny maty maritioro ny finoany zato isan-jato, fa nao toram-bato azy ka ongotana manta ny nifiny fa tsisy anestezia, fa saina mandahan Jesosy nefa mijoro ihany izy. Dia tsy inona fa ny fanantenana, fa ny fahorianay maivana vetivety noho ny amin'ny fanantenana ao anatinay. Fa izay tsy hivadika amin'i Jesosy, fa raha ty hita maso ty vetivety ihany, fa isiny mandrakizay miandry anay ao aminy, ary izy hiverina ary amin'ny fotoana hiverenany hitsahatra ny fampahoriana rehetra. Ilaina ny mesazy-pamonjena ampiorenana anao sy anangarina anao, fa miaraka aminao izy, manohana anao izy, mampijoro anao izy. Fa nitahiry ny finoanao, anapasa iny rehetra mandra-piveriny, dia ny fahafantaranao fa tsy fanaperina izay lalovanao eto ambony tany, fa ho avy izy hiverina ary hapakatra anao ao aminy, ary amin'ny fotoana isehoany dia mifarana izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny antsika hijery ny fifampaherezan'ny mpianatra amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany toko faefatra, ny andininy fa 7:10 ka hatramin'ny andininy fa 8:10. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Inoy fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny Tompo, dia tsy mba elo izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feon'arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka. Dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, 9:20, koa dia mifampionona nareo amin'izany teny izany. Eto ilay tena hoe fampionona dia hoe mesazy na réconfort. Eto izany fampaherezana ilay izy, mifampionona. Dia io fampionona io dia hoe ninonina zavatra hiaretanao. Dia zao tsy afatra hafa no tokony fampiresanareo, fa afatra mamelona mianga avy amin'ny fifampatsiahivanareo fa ny zavatra rehetra menjady eo amin'ny nofo dia hifarana amin'ny fotoana novanantsika rehefa iseho Jesosy. Mesazy na afatra farany
afatra farany ho amin'ny fiangonana dia mesazy na afatra miorona amin'ny communion na fiombonana amin'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Hoy izy Paoly, ny zavatra ilainareo ifampiononana, tsy teny mpanasitranana, tsy teny mpanafahana, tsy teny baolana, tsy teny fampanantenana ny tany, fa teny fampatsiahivana, lanja ny fiverenany hanovany antsika endrika hitovy aminy. Satria amin'ny fotoana iseho dia hovantsika ho tahaka azy. Dia hoy izy Paoly, rehefa hitsangana izy dia hoy izy Andriamanitra, hoy izy hoe hovain'Andriamanitra ho tahaka an' Jesosy daholo zay rehetra niombona tamin'ny fitsanganany. Inona ny tia Baiboly ho tenenina? Ny teny mpampiononana tsy avy amin'ilay teny hoe sika ho voata mihoatra noho ny sasany. Atsika sainina na hiverina fa ny teny mpanasana dia fahamarinana avy amin'ny diakapoka efa nalohan'i Jesosy. Ho avy Jesosy ary amin'izay fotoana izay dia hifarana ny fampahoriana, ny fahafatesana satria hovantsika. Ny azona antsika amin'ny kery dia tsy lay afatra maneho amintsika fotsiny ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Mety zany, mila fantatsika fa miafinao ambadiky ny fahafantarantsika ny herin'ny fitsanganany izay noharina, raha hoharina tamin'ny hafatesany. Ny fahafahantsika mifankahita amin'ny vonany eto an-tany amin'ny maha olombelona antsika, alalantsika fa miaraka amintsika izy, ary eo amintsika izy. Marim-paneho-pamantarana ny prezensin'Andriamanitra ny fahalalantsika ny herin'ny fitsanganany. Ohatran'ilay teo zao, ny vavolombelona efa lasa le ranabavy, fa noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy dia velona le ranabavy. Zany hoe fa tsy midika akory zany hoe velona mandrakizay izy. Lazarosy eny maty farany, natsangan'i Jesosy, misy ny herin'ny fitsanganana maty, fa rehefa avy eo maty ihany. Donc tsy fampiononana mihitsy zany ny degré ny miracle fara-tampony ara-pananganana ataon'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa nahiratra Bartimeo dia mbola mandehandeha izy mahiratra foana, efa maty ary Bartimeo fa 7 taona lasa zay. Zany hoe le masina pahiratina teo mbola loha ihany nandalo fahafatesana. Donc tsy mesazy mpampiononana mihitsy ny fampanantenana fa mpanao fahagagana Jesosy. Tsy mahaliana an' Jesosy ny faneho-pahagagana satria tsy maneho ny tenany amin'ny faneho-pamantarana sy fahagagana izy. Fa normal zany amin'ny fisehoan'Andriamanitra. Izay lazaiko hoe mila manetry teny sika amin'ny fotoana anankiray. Alalantsika efa miseho amin'ny kery eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ary ny fampiononana nanantsika fitoniana hijoroantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Avoatahiry antsika fa tsy ho taitaim-bombo na ohatry ny vitsika. Eny ambony elefanta ianao. Tedinareo rehefa nihetsiketsika, averiko foana. Le vitsika eny ambony elefanta nihetsiketsika ohatry izao le tetezana. Dia le vitsika no mizesy tamin'ny amin'ilay elefanta. Satria le vitsika eo ambonin'ny elefanta dia ozy tamin'ilay elefanta mihetsiketsika, ataontsika sianao mihetsiketsika misy tetetezany ity. Hitanao ve eo? Tsy taitra akory le elefanta mamaly azy satria le elefanta efa mpandalo eo foana. Le elefanta na tsisy vitsika izy mihetsiketsika foana le tetezany satria nipoahan'le elefanta rery dia ampy. Fa tsy mila pian'le vitsika. Ka ny olona mirehare amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fisehoany vokatra zany saim-bitsika. Zavatra tsy azo, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Noho izany, ianao raha ohatra ka miseho amin'ny alalan'ny fampiasany ianao Andriamanitra, tsy ianao ny rôle fa izy mihitsy no elefanta be. Ka ny prezansany tonga dia mitondra fahanovana ho azy satria rehefa manotrina izy miova ny zavatra rehetra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny ilayntsika fanotonan'Andriamanitra. Zany hoe tsy miteny hoe tsy ilaina hoe miova ny fiainanao. Tsy ilaina tsika mahita zao tsy dia manao mibosta loatra tsika mesazy mpanasitranana mba hahasoa zavatra eto ambonin'ny tany. Manahitra anao mba hiomanana ao amin'ny mandrakizay, nanao an'ilay fo-pampiononana eo na mipampakatra amin'ny fotoana iverenany. Le message ampisokatra masom-pananao ifankahita amin'Andriamanitra. Fa le vokatra sitrana ho azy le marary. Afaka ho azy. Le vokatra ny tsy zavatra toriany fa zavatra ataony. Noho izany aza tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra toy ny olona mpahoriany vokatra.
fa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra andreteny mpanovana anovanao karazan'olona mety ampakarina tsy marety fahavonona amin'ny fo no ilaina mihoatra no fahavonona ny saina iatrika Filipiana toko fahatelo ny andininy fahafolo ny apôstôly Paoly dia miteny mahafatifaty koa ty Paoly ty rehefa miteny ozy izy eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fimbonana tamin'ny fijaliany ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany tsika ny mila mandroso amin'ny fahalalana ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fimbonana amin'ny fijaliana isika ny mila an'izay samihafa ny zavatra ilain'Andriamanitra sy zavatra ilaitsika miafina atao amin'ny fahatakaran'ny Paoly ny herin'ny fitsanganany sy ny fimbonana tamin'ny fijaliana ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany ny zava-miafy ny fanambarana nahatonga amin'ny Paoly ny fakahita tamina dinga mpisehoan'Andriamanitra nanehoan'Andriamanitra ny heriny teo amin'ny fiainam-panompony ilainy Paoly le izy mba ho fantatra ozy izy mila fantatra zany le izy ianao mila mahafantatra an'le izy isika mila mahafantatra an'le izy zany hoe ny ilanana eo ahatonga antsika handroso amponoana alala zava-panahy hiazona fahasoavana tsara amin'ny alalan'ny fijoroantsika eo amin'ny sitrapony zany hoe mitahiry antsika atoky mitahiry ny fatokiantsika eny an-dalana ny fananantsika fahafantarana ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fiombonana tamin'ny fijaliany ka nampitoviana tamin'ny endriky ny fahafatesany fa zao ny antoka hitahiry anao tsy ho raraka kosa amponoana ary tsy ho vaova eny an-dalana tsy ny fahitanao ny alehibean'ny heriny miasa teo amin'ny fiainanao ny herin'ny fitsanganany miasa teo amin'ny fiainanao fa ny fanananao fahalalana sy fahatakara lanja ny fiverenany abakatra anao tsy ny fitsanganany fa ny fiverenany nao ny antsika hijery amin'ny fotoana hiverenany parfait ny fanovananao tonga dia tanteraka ny fanovananao satria rehefa iseo izy dia hovany ianao tsy hitafy an'ity mety loha ity intsony na ny fahafatesana zao izy Paoly dia hoe aiza ny herinao satria efa lasa ny fahafatesana tsisy fahafatesana intsony tapitra hatreo ny problema pahafatesana amin'ny fotoana hiverenany satria ho an'ny fiangonana ny fanovananao hitovy endrika aminy dia hitafy tsy fahaloavana mandrakizay ianao noho izany ny fiafaran'ny olana eto ambonin'ny tany ny fiafaran'ny fampahoriana eto ambonin'ny tany dia amin'ny fotoana hiverenany Jesosy amin'io fotoana io tsisy fahafatesana intsony dia tanteraka à 100% na 100% ny famonjena ozy izy ny apôstôly Paoly rehefa nilaza mikasika momba ny fanambaran'i Jesosy tamin'ny alina izay namadia anazy Korintiana 2:1-10 ny 9:7-20 ka hatramin'ny 9:9-20 fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'ny alina iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny fa hoy izy ity ny tenako ho anareo zao natao ho fahatsiarovana dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana izy dia hoy izy ity kapoaka ity nilay fanekena vaovao amin'ny rako zao natao ho fahatsiarovana naovinana no misotro ianareo fa naovinana oviana amin'ny 9:20 naovinana oviana ny mihinana sy itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara nahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavy hitanareo tonga dia nitohizany any amin'ny fiaviany le révélation tsy nizaraina ao anatin'le izy ny fitsanganany fa efa ao anatin'ny package zay zavatra iainana tsy nizaraina fa ny zavatra ho avy ny nambarany nyange tamin'ny zavatra nataony tonga izy ho faty fa tsy aneo ny fitsanganany akory raha ny tokony izy am'Andriamanitra tsy natao ho faty izy fa Andriamanitra fa rehefa naka ny endriky nofo izy dia tsy maintsy maty teo amin'ny toeranao tehiteny izy nalaiky ny toeram-pahafatesanao anovakanao amin'ny fotoana hiverenako le fanambaram-panovana ny tian'Andriamanitra aseho mba hitehirizana amin'ny fiangonana fa ny eto mandalo vetivety fa miandry ny fotoana hiverenany amarana anazy misy zavatra tsy vita finition fa ny olona no nanembatsembana ny finition an'Andriamanitra
tao eden'andriamanitra ny teny vovita ny olona amin'ny genesis toko voalohany aritan'andriamanitra fa tsara zany dikany hoe tsara dia tsara jereny indray adama ary ohatra mbola misy zavatra tsy tena tsara fa tsy tsara raha irera lehilahy fa nofako vady saza ho azy izy misy fahatsarana ambony fahatsarana ataovy amenina moa tena naovany vady i adama atao hoe eva dia izy hoe tsara indray zany a i adama taoriny eva fa vity eva mbola tsy tanteraka foana mifepetra mafy an'le fahatsarana ny endrik'andriamanitra tao amin'ny olona tsy anao genesis toko 7 vao nanomboka nihinana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny olona dia ozy izy andriamanitra hoe zao ny olona voatena hitovy amin'ny anankiray amintsika zany hoe tsy feno zany le fepetra eny andalam-panaovana finition andriamanitra fa ny olona nanembatsebana an'le izy tamin'ny fihinanany azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nandraisan'ny safidy ho an'ny tenany toro tsara ny tanan'izay mihany mba fantatrareo ny fahataterahana hitovizana ho endrika amin'andriamanitra dia mbola eny andala mpanataterahana an'le finition ho anao koa andriamanitra mandrakandroany zay no natonga ny laza fa ny zavatra anankiray zay taon'andriamanitra tsy ny eloava amin'ny fanambarana dia tsy manan-danja eo anatrehany averiko azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy hazo nandavan'andriamanitra ny olona dia ozy izy andriamanitra hoe nareo nihinana n'io azo fahalalana tsara sy ny ratsy io a tamin'ny safidinareo no zany dia ho fatinareo ho faty tokoa safidin'ny olona nihinana ny tsy tokony hohanina toatra ny tanan'izay mihitsy dia ozy izy kaina sy abela rehefa tonga anao fanatitra ny anankiray ondry ny anankiray legioma hazo navoan'ny olona tao edena andriamanitra namono ondry namono biby latsaka ny ran'le biby tandindon'i jesosy ny saroman'andriamanitra ny fitanjahany adama sy eva tao edena tondro tsara ny tanan'izay mihany zany hoe nisy raha latsaka aloha vao nisy ny tafiny adama sy eva amin'ny androntsika latsaka ny rahan'i jesosy mba afatsika mitafy ny fahatsaran'andriamanitra endrika nyvana le ty mety loha ity hitafy ny tsy fahalovana avy aminy amin'ny fotoana iverenany azo zay le alpha tandindony omega nefa andriamanitra nanao ny omega ihany koa mialohany ny alpha satria talohany ny sehony fiodinana nefa nandatsaka ny rany zanak'ondrozy izy mibokiny apokalipsy ho an'ny olombelona zany hoe andriamanitra efa nanao melohany zavatra ho ataony any aparany satria izy mahafantatra amin'ny farany hatramin'ny voalohany zay no mahatonga an'andriamanitra tsy mahalala notion na fotoana satria andriamanitra mandrakizay izy eo amin'izay dia nakasta dia ozy izy andriamanitra manomboka androany dia mijery andriamanitra ny tandindony io famonjeny io an'ny olona zay manana n'io révélation io ao aminy avy any abela sy kaina nanao fanatitra ny kaina legioma ny abela zanak'ondry latsaka ny rahan'le zanak'ondry natsiaran'i jesosy andriamanitra nakasitrahana ny abela fa nilavina ny kaina satria ny kaina legioma le azo ohatran'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsaroan'andriamanitra ny fahadosoany adama sy eva raina vao nahita legioma andriamanitra fa natitra tsy ilaiko ty fa ty any le karazana biologie végétale no an'ny adama sy eva fa ty anankiray ty a biologie animale mandatsa misy raha tandindon'i jesosy nanekena ny fanatitry abela tsy hoe abela ny tsara nakaina ny ratsy fa nisy révélation ny abela nahatsiaro an' jesosy andriamanitra tsy maharety aka ao an'andriamanitra tena miteny marina aminareo a farazo i adama sy eva anao i abela sy kaina nanao fanatitra nakasitrahana indray ny ankaina fa nilavina ny abela satria ny farana teo amin'ny azo fijaliana ny fanatitra latsadra tsy izy fanatitra latsadra ekena tsony fa nijoro jesosy namerina le fiainana very tao amin'le azo koba hazo avy amin'ny azo ranom-boaloboka fa tsy raha kena avy amin'ny hazo ny ranom-boaloboka dia hitanareo verina any amin'ny genesisy andriamanitra le azo ny lavina ny lazain'i jesosy hoe zao no ataovy ray sary hanao amin'izay mba ho famonjena ny nofo satria nofo amandra misy raha tsika anovany ity nofo amandra ity andriamanitra satria rehefa lavo nofo
ny andro ny tompon'Andriamanitra fa ninana meloa ny olona ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy. Dia vao fitaka ny olona teo am-pihinanana. Dia zao very le nofo amandra. Dia tsy maintsy misy nofo amandra atao fanatitra akasitrahan'Andriamanitra mba hamonjy ny nofo amandra rehetra. Jesosy no anarany. Rehefa maty Jesosy dia zao zay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra tahaka azy ovana endrika ohatra azy hita maso amin'ny fotoana iverenany. Isika mbola tsy vita finition fa eny andalam-pamaranana ny finisiony araka le endriky ny fahatsarana tiany ahitana antsika Andriamanitra. Dia manomana antsika izy. Ila le fanomanana manomana amin'izay Andriamanitra. Inona le karazam-panomanana. Lavina ho fanatitra bela raha androany ny bela mitonantonana. Fa raisina ny anikaina raha androany kaina no nijoro le tamin'izany. Satria révélation no mampiavaka. Ny fanambarana marina no mampiavaka ireo fanatitra ireo fa tsy hoe le olona mitondra fanatitra akory. Inona ny zavatra nisy? Androany naverin'Andriamanitra ao amin'ny hazo. Izay very tao amin'ny hazo. Zay mahatonga antsika hazo ny vanoko lakana. Ny tany nandriny. Ny tsara tsy hoare teka. Inona ny dikany? Ny raisina ny mofo. Teo Jesosy tia ny tenako. Dia taitra ny olona tsy mahafantatra. Kobeny. Nefa lazainy fa tenany. Io n'izy nefa izy ary io. Révélation miafina ambadika le izy. Verin'Andriamanitra. Hazo le tsy azo hohanina tao Edena. Fa avy amin'ny hazo le tena fihinana avy amin'ny Jesosy. Tsy afaka manao an'izay Jesosy raha tsy efa nisolo any Adama. Izay nihinana ny hazo tsy tokony hohanina. Fa rehefa maty izy ka nalevina, latsaka ny rano, nitsangana izy, afaka manome izy le tena hazo fihinana. Izy ny teny tamin'izany, raha hinana amin'ino arao dia ho faty. Tsy azo hohanina. Fa androany izy miteny hoe io ny tena fihinana. Fa inona ny tanjony? Tao Edentsika hazo ohatry ny hazo rehetra ny rarana hoe tsy azo hohanina. Fa androany hazo hitatsika ny lazainy fa tena ny sinofiny azo hohanina ary tena fihinana. Fa inona fotsiny zany reny hena matavy sy hena ritra sy gisa reny? Vary sy laoka. Fihinana reny fa tsy tena fihinana. Satria ny tena fihinana rehefa Andriamanitra no manindro hoe tena fihinana. Misy ifandraisany mandrakizay tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Ny zavatra azo hohanina mihinana ianao voaka dia avy eo naona ihany. Tsisy fiantraikany mandrakizay sy ny fianam-pananao sy ny fandovananao. Fa rehefa Andriamanitra manindro hoe tena fihinana, ny dikan'izay programen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fihinana androany le fitehirizana anao mandra-piveriny ary miantoka hatramin'ny fandovananao satria mampiditra le fiainana tao aminy izy amin'ny alalan'ilay azo izay nirarana tamin'izany fa naverina androany eo amin'ny latabatra ho tena fihinana maneho ny tenany izy fiantraikany ao anatinao. Raha fihinana hazo na tonga anao mety maty, fihinana avy amin'ny hazo no hoaninao amelomany ianao mandrakizay miaraka aminy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia hozy izy Jesosy izay mihinana nofo sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay ary za nangala azy amin'ny andro farany. Eno ilay izy amin'ny andro farany izy fanovam-piainana miainga amin'ilay programa androany eo amin'ny latabatra. Atsika veriko ve ny alalany zavatra ataon'Andriamanitra voafehy Genesisy voafehy Genesisy hatrany amin'ny fotoanany latabatra eo nan Jesosy iainantsika an'ilay vie apocalyptique na ilay fifarahampanivana iverenan Jesosy anovanantsika. Mahafantatrao amin'izay ny alalany asarobidiny hoe fiverenan Jesosy. Mbola tsy vita tsara ilay fanovananao. Mbola misy zavatra tsy voavonjy eo amin'ny fiainanao. Mamboatra ny aintsika izy eo amin'ny teny. Iraikitra aminy. Ny ainao eny an-dalam-pamonjeny. Ny fanahintsika no nivonjeny tamin'ny alalan'ny fandraisantsika azy
sy le fibebanina ataontsika teo anatrehany fa ny vatatsika miandro ny fotoana iverenany anovany atsika hitafony tsy fahalovana dia andao ny atsika isainy le retinao anatinao io apahany amin'ilay zavatra hovaina fa ny fotoana iverehany 100% miova ianao na sitraniny androany azy dia mbola anjavona ihany le vao ny sitraniny io zany mahatonga an'Andriamanitra tsy azotsika terena mpinoana na sitrana satria manjary manao asa indroa izy raha ny tiany iova indray mandeha daholo ny olona rehetra dia ho any amin'ny mandrakizay miaraka aminy fa zao mahatonga anao hovay straniny dia satria mbola ilainy le tranolay hitoerana mandra-pahatonga amin'ny fotoana ny vany azy dia programen'Andriamanitra le fanovana amin'ny alalan'ny fihinanana mofo amin'ny endriky ny tenany ranom-baloboka amin'ny endriky ny rany satria ao amin'ny raha ny fiainana ny taraina ny rany abela rehefa mivonon-kaina miteny ny rahan Jesosy rehefa mivonoany zao tontolo zao izy tonga dia tonga hoe zao tontolo zao zany hoe ny feon'ny fanady ao amin'ny raha halleloja ny rany abela taraina valifaty fa ny rahan Jesosy miantso famindrapo i abela olona nandova avy amin'ny Adama tsy marina Jesosy zanak'Andriamanitra tsisy ota tao aminy nanotorotoroana tamin'ny ota izy afaka mitaraina tsara ny atren'Andriamanitra izy mitondra ny fitarainantsika rehetra ifandraisantsika amin'ny fanafahany sy ny famonjeny ry kristianina malala isany zanak'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy andro farany zao aza miaina eto an-tany hitolona be mba ho afaka amin'ny fampahoriana tsy any ady sy tolona misarika ny saintsika Andriamanitra hijery lavidavitra kokoa mba jiana ny Jesosy Kristy ary aza mianofo atateraka amin'ny filany raha vao mibantsina ianao ny nofo sy ny zavatra mitrangy eo amin'ny nofo dia tonga mivaliny dia zao hoe tsy any amin'ny objectif an'Andriamanitra tsy any amin'ny planiny ny fomba fijerinao zay no mahatonga ny fitoriana tsy tokony hampitodika amin'ny tany fa hampiandrandra ny lanitra satria manana mpamonjy ho avitsika eny an-danitra zay eny amin'ny raha malanitra ny hijerany atsika amin'ny fotoana iverenany apakatra atsika izay novantsika tanteraka ao aminy ka raha itsika iray manontolo aza reny hovainy eo mpibanjinana amin'ny fiverenany inona ny zavatra ao anatinao mila kitihana ny tsy ho vitan'Andriamanitra ny hikarakara azy zay mahatonga ny tompo milaza amboary ny toe-panahy zay manahirana azy mba tia nijoroana omeo azy atsafidy fa aza miasa saina amin'izay tsy tokony anao fa izy ny tokony hikarakaranao ny amin'izany isy oleto androany maraina hita manokana anao Andriamanitra ao na mifanambaran'ny apôtre Paul ny amin'izany zavatra izany Korintena voalohany tonga 10:10 ny andiny faraky amin'ny 10 hatramin'ny andiny fa 7 amin'ny 10 ino zava-miafina no ambarako aminareo zava-miafina ozy izy tsy ho dimandry avokoa ny atsika rehetra fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny tropetra farany dia hovany sika rehetra fa ho tsofina ny tropetra ary maty atsangana tsy ho loha intsony ary isika hovany fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahaloavana ary ity mety maty ity tsy maintsy lizy tsy hoe miany tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana tsy mila fononao fa tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana fa rehefa mitafiny tsy fahalovany ny ty mety loha ity ary mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona dia ozy izy Paoly ry fahafatesanao aiza moa ny fandresenao ry fahafatesanao aiza ny fanondronanao fa ny ota ny fanondrona ny fahafatesana ary ny lalàna no herin'ny ota fa isorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ko amin'izany ny raha lamalalako dia miorena tsara tanareo an'le mesage mpampiorenana mesage mpampiorenana tsy afatra mifanandrify amin'ny zavatra ilain'ny olona leto atany fa mifantoka amin'ny afatra sy révélation amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy anovanao tsy voatahiry zany io raha zarinao ny fiainanao hoe inona ny ilaiko amin'ny tompo dia zay ny anatonako azy eny amin'ny fanatreny zay fotom-pisainana zay mihitsy mila miova fosisy Paoly amin'izany ny raha lamalalako tsy efa nalefany amin'izay le teny miorena tsara aza miova mahefabe mandrakarivo amin'ny asan'ny tompo
satria fantatrareo tanareo am'izay fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo fikeleza naina ao amin'ny tompo tsy foana le fikeleza naina ahoana ny anehona le tsy fahafoanana iorena le fanantenana satria ho avy izy eny amin'ny raha ho an-lanitra ary amin'ny fotoana isehony tsy ny ampahan'ny fiainanao fotsiny ny amboariny fiainao manontolo mihitsiny tonga dia hovainy hitovy endrika aminy ny fampaherezana anao anaty manome hery anao tsy horeraka eny an-dalana dia ny famelomanao fanantenana ao am-po teraka avy amin'ny révélation mpahatakarana fa ho avy Jesosy hiverina izy anova endrika anao ho tahaka azy ndaolo ity tanana mafy be ho azy ao anatin'ny fotoana tena mahaketraka mandalo an'izany daony ny olona iseho ny fanoherana tena mahamay ny afatra mampahery anao tsy teny hafa fa hoe ho avy Jesosy hovany ianao io afatry ny fiverenan'i Jesosy io sady afatra tena hoe vaovao tsara kanefa ko teteny aminao aho hoe vaovao ratsy ho an'izao tontolo izao vaovao tsara io ho an'ny olona mpakarina raha vao miresaka zany tsika hoe ho avy Jesosy dia fiverenan'i Jesosy mampitsiky ny kristianina satria fotoam-panavananao ohatra ny hoe mijinjy izy manavaka ny vary sy ny tsy parifary fa fotoam-piketrolona ho an'izao tontolo izao efa maninona izy no avy sady nefa mbola teny hoe mahafantatra an'izao tontolo izao fa matahotra izy raha vao ianao zany mandre hoe ho avy Jesosy dia ohatra ny matahotra ianao misy zavatra tsy normal zany efa tokony hibebahana toareteka matovy alleluia raha tokony hoe tsy tokony hatahotra ianao zavatra mahavariana anahy dia zao eto am-pamaranana variana be miresaka Paoly mikasika momba ny andro farany any am-parany any dia misy andro mahory tokony le andro ny tenenin'ny Paoly tokony andro ny tenenin'ny Paoly rehefa miteny an'io zay le texte zay le teny novakitsika voalohany amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany raha miteny ny apôstôly Paoly hoe any am-parany any dia misy andro lazainy mahory tokony teny izy hoe anorana be tokony le andro no nytenenina nangatsika be le andro tokony le andro no tenenina fa tsy andro no tenenina fa rehefa mitanisa izy le mahory ao anatin'le andro tsy le andro fa olona toetran'olona toetra dia mivavaka Jesosy inona ny révélation miafy no ambadika izany dia zao no lazain'i Jesosy ny toetra manova saison zava-miafina ao ambadiky ny toetra manova atmosfera sy tontolo zany hoe arakaraky ny andro sy ny andro rehefa me ratsy ny olona dia ratsy ny atmosfera zay no mahatonga n'Andriamanitra lasa mikitika fotoana ty fantany ty valipantany ty mila fantatrao dia fantatrao amin'izay hoe anahoana ny olombelona rehefa miverina ve Jesosy rehefa kristianina rehetra zany tonga dia avitra atao le 100% ho valiko le izy androany Matteo 24 milaza amin'ny baiboly fa mafy ny fahoriana satria eratsy ny olona menao tsara nareo dia rehefa eratsy ny olona mafy ny fampahoriana dia ozy izy Andriamanitra hoe na ny olom-boafity ary amin'izany mety ho voafitaka dia ozy izy Jesosy noho ny amin'ireo olom-boafidy ireo dia afoeziko ny fotoana fiasan-tsain'Andriamanitra ohatry ny misy fanahiny zany Andriamanitra nareo tsy mahita ohatry ny misy zavatra anankiray mampanana Andriamanitra Andriamanitra sao dia tsy tafiditra sy ho voavotsy ny olom-boafidy dia mikitika fotoana Andriamanitra satria mitarainy ireo fa meratsy ny olona amin'izao fotoana izao na ny olom-boafidy sy olona mahalala n'Andriamanitra azy lasa rehefa mahita ny ataony olona be dia be ny olona rehetra ary manao an'izany koninona fa mba tsy hidirany olom-boafidy iaina ny fanaon'ny olona satria miaritra izy toy izy Andriamanitra hoe kitiko ny fotoana tanareo manova saison na afoezin'Andriamanitra fotoana nareo ve tsy mahita hoe vetivety kely deriva ny andro fa maninona ny korosany masoandro no lasa lava nandeha aingana be sa ny fiodin'ny tany lasa ny mafimafy kokoa ohatra ny tandrimo
matonga zavatra zay mafy be e fifarana ny heriny zay zareo ny tandrimo de teny aminao na ianao mpamantatra na ianao famantarana mpamantatra hoay baiboly miteny ny olona ho tia tena ho tia vola de raha ianao milatsaka anaty fitiavam-bola de famantarana ho an'le mijoro tsy mifikitra ny vola ianao zany fa ho avy Jesosy reny ara-ny emotra de vao mahay mampijoro ny hafa le izy zay voasoratra zany na ampijoro anao ho famantarana na rehefa lava ianao de lasa famantarana ho an'ny hafa na mpamantatra na famantarana ka ny famantarana androny tontolo ara-panahy tsy era fa mitazana fotsiny eo ny atmosfera sy ny zavatra misy manodidina de lasa mijoro ianao mamantatra hoe hoaiza inona no ataoko ny fanapahan-kevitra tokony ho raisiko manoloana ny zavatra mitrangana raha ianao aloha resy lahatra amin'izany fahamarinana zany de nda nitiafa mavo an'Andriamanitra ho avy Jesosy maninona hoe tsara ho amin'ny mpakatoa io fotoana io fa ratso ho an'ny tsy mpakatoa ary io tsisy resaka hoe mandany fotoana zany inona moa ny andaniko fotoana iresahako ny fiainanao itsikirako sy tsingoloako amin'ny antsipiriany tsy nomena Andriamanitra efa teneniko eto foana Andriamanitra tsy mba nanendrolona anankiray hoe ty olo ty meko fanomeza-pahasoavana ho pitsikilo sy pitsikera amin'ny fiainan'ny hafa tsisy an'izany samy mandiny tenao amin'ny teny ny anao jerena aza mijery andry any amin'ny andron'ny hafa zany eo amin'ny tatao masonao rangeza be tsy vitanao akoroko mandiny tenao anaty baiboly aloha tsika tsy mifampitsara tsy manan-javatra ho zarena koatra ny fitiavan'Andriamanitra tsika eo anaty fijoroana malahelo mpanoto tsika satria tsy miaina oatra anazy ka mahatonga anao mbola mararirary misy ho tamiazonao ka sao de le fibebahana tian'Andriamanitra takina ny lasa navadiky ny orgueil ho tonga avinavy mijoroana na marina tena na 100% le fiovana na tsisy mihitsy fa zao aloha ataovy ao anatin'ny saina fotoana mandefa tsy miandry ianao misy zavatra anankiray tsy miandry ny fiovanao de hoe miemotra ianao na inona tsino ny andro mandroso foana ary nomaly tsy androany zany dikan'izay raha ianao amolaka an'Andriamanitra izy mandrakizay nefa ianao mandalo ny atao hoe olokendry mivereno amin'ny planin'Andriamanitra petra tsara teneno Andriamanitra tompo tsy andeha amin'ny adalany saiko tsony sy mifoko ty zavatra anankiray ty ohatrany tsy mampahazo aina mihitsiny rehefa misy zavatra tsy mampahazo aina zay lazay ny tenin'Andriamanitra enonao mihitsy ohatra hoe mana voavita amin'ny fivoriana voaka amin'ny fivoriana eo de mandeha de ohatra misaina zany ianao hoe le tantara omaly iny ihany mbola tiany ho tohizana nefa fa mampalahelo an'Andriamanitra le izy teteny aminao hampangino ny fihetseham-ponao hampangino ny sainao misy dikany matoy io gitara io misy le atao hoe diapason zay io ny reglena ny accord rehetra mba ho mi la re sol si mi de rehefa feno ny fepetra de tsy mivalana ny gitaranao mahafinaritra ny mihaino an'le izy ny sofina ny mihaino ny gitara tsy mivalana fa mandrakandroany raha mbola misy zavatra tsy mety ao anatinao nefa ninina ho atao za tsy miteny raha ho tatsinala izy mbola mba hafa Andriamanitra mitsinjery ny andro tsy fahalalanao mamindra fo foana izy zay le grâce allo fa raha zavatra fantatro nefa mbola inina ho atao mandrakandroany zany na mifideranao gitara mivalana foana ny terenao henon'Andriamanitra io miseza fiandrianany amboaro ndana regleo aloha manana fotoana hitokanana mihoatra noho ny fotoana hitoriana manana fotoana andaniantena mihoatra lavitra noho ny fotoana antsiana ao anaty teny manana fotoana amakina tenin'Andriamanitra noho ny fotoana hijerevana zavatra hafa efa kaiky ny fiverenan'i Jesosy misy fotoana Paoly miresaka sy manoratra ato anaty baiboly manoratra izy ho an'ny Titosy manoratra izy ho an'ny Timoty sy koa ny Filemona fa nanoratra ho an'ny Timoty indroa izy ary nanoratra ho an'ny Titosy indray mpandeha fa ny taratasy pastoraly no soratany ho andreo ireo mpanompon'Andriamanitra ireo
mariako Paoly tsy jiosy fa grika. No i Timoty tsy jiosy fa grika. Kanefa ny zavatra ny soratany ho an'ny Timoty tsy ho an'olona tsotra fa ho ana mpitandrina le izy, ho ana fiangonana. Midika fa Paoly dia laza hoe andro fa tsy niteny izy hoe taona. Ary ny aparany any dia nisy taona mahaoritsy taona fa andro. Io taona io nefany hoe ho avy Jesosy io nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly vao nilasa Jesosy Kristy tompo. Dia tamin'ny fotoana natongavan'ny fanamasina nanomboka ny andro farany, tamin'ny andro Pentekosta nanomboka ny andro farany. Satria ozy izy Joel amin'ny andro farany ny andro tsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Donc ny timing natonga antsika ho tafiditra amin'ny andro farany tsy taorian'ny fotoana nitsanganan'i Jesosy sy ny akarany fa tamin'ny fotoana nanomezan'ny fanahany. Nanomboka tamin'ny fotoana zany ny voandry Petera avy nitokana tao amin'ny efitrano ambondriana. Voaka izy nanomboka hatreo nitafiditra amin'ny andro farany zao tontolo zao. Le andro farany zany efa tamin'izany zao 2023. Fa ozy izy Paoly mandra-piveriny Jesosy dia ozy izy any amin'ny mpanao salamo fa 7:4 mampianara anay anizy ny andronay. Andro no isaina fa tsy taona. Zany hoe isan'andro zany anao ka mifo maraina dia misaoran'Andriamanitra na mbola mahita masoandro miratra sy ny zavatra rehetra nomeny tombon'andro fa efa manakaiky any amin'ilay fotoana iverenan'i Jesosy ny fotoana androsoanao. Dia izy mampianarana anana foendry, zany hoe ny fahatsaran'le tontolo erovana anao dia misy idirany amin'ny fahatsaram-panahy ao anatinao. Aza manateny zany ianao olona ratsy fanahy be mauvais any anatinao any, nefa ny ianao tena mieritreritra fa anitsy ny hafa miteny tsara be. Zay mahatonga milaza ny filazan-tsara tsy teny toriana fa fiainana pitaina. Dia inona ny lazaina eo amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko 7:5 manomboka amin'ny 9:10. Ozy izy nananatra ny Timoty amin'izay izy, jereo ozy izy ny fitondrantenako, jereo ny fijoroako, nanome fanoarana izy zany hoe tsika tsirairay avy reto zany amin'ny fotoana itoriantsika tokony ohatra hahafahan'ny hafa mandray lesona tsara ny amin'ny fahavelomana zany filazan-tsara. Zay ny Paoly ho lazaina mifanohatra amin'ilay andro mahaory, ilay andro mahafinaritra rehefa mety amin'Andriamanitra ilay fijoroany zanak'Andriamanitra reto vonjy raiky teto maly fa tsy herin'Andriamanitra ny nahalehibe an'i Jaune. Amin'izay natera-be vavy rehetra tsisy lehibe noho Jaune. Mahagaga koa Andriamanitra, ry Moïse anie grand ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Tsy lehibe noho Jaune. Miracle rehetrarehetra nataon'i Moïse tsy nahalehibe azy teo mason'Andriamanitra. Eli mandatsakafo isaky mietsika tsy lehibe. Ka lesy afo mihitsy ny tonga azy niakatra fa tsy lehibe. Tsy le spectacle zany no tena zava-dehibe amin'Andriamanitra. Tsy hoe tsara fanehoana mahafinaritra maso fo, tsy fotoana mampientanetana nofo zao fa fotoana ny kafanafana ikatsahana zay mampety an'Andriamanitra fa iverina Jesosy tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dia ozy izy Andriamanitra jery tsara izy tsy lehibe Moïse fa inona ny nahalehibe an'i Jaune. Endrika teto zay omaly nahalehibe an'i Jaune nitondra ny feon'Andriamanitra izy. Rehefa ianao mamantatra ny oampon'Andriamanitra dia izay oampon'Andriamanitra izay ny zavatra torianao dia mahazo ain'Andriamanitra. Wow, zany nandrasako hatramin'ny ela, zany nandrasako hatramin'ny ela, fa hoanary zany mihitsy nitoriana hatramin'izay. Zay mihitsy hitan'ny zalahy amin'izay ka ny révélation atao boky fa tsy tena ilay manifestation miraculeux be tena henjana be tena tena faran'izay tena hoe top mampientanentanao izy Andriamanitra satria raha izany ny ange tamin'ny vovoka izy namorona ny olona. Kina ny faninanao amin'Andriamanitra na mamangana maty 500 ivovoka ny aingana ndanatsofa aloha ivovoka io. Tsisy mahadefian'i Jesosy zany. Oka ho Israely no membon'alta mandrakizay. Zany no mahatonga antsika rehefa mivavaka tsisy mihitsy nitahaka ianao amin'izay Andriamanitra. Nareo faible. Faible n'inona? Aloha zay faible eo anatrehan'ny voninahiny. Fa mandana zay manapahatakarana santokany milaza fa mavita zay hitovy amin'Andriamanitra. Tsisy olona hitovy amin'ny jereo nataon'i Jaune zaho izy tsy kristika. Isaky no avy Jesosy dia mila mandaa ianao na tsara be raha ny fampiasanao satria le tena ho avy ny Kristy. Ka mandraka ianao ny tsisy Kristy eto, zaho koa tsy Kristy.
tiaka mafy alohan'Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Efa voalaza amin'ny asa toko voalohany dininy faraky ambin'ny folo fa in Jesosy iny zay ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra niverenany. Ny andro farany nanomboka tamin'ny andron'ny apôstôly. Mila manisa andro ny zanak'Andriamanitra. Mianatra manisa andro isan'andro ianao. Apety an'Andriamanitra. Ka ny andro mahory dia vokatra avy amin'ny fara-tsy toetra, fara-tsy mpanahy. Rehefa miakatra ny isan'ny ratsy dia mety difficile sy mehory ny andro. Rehefa manomboka mitombo ny isan'ny olona ratsy fanahy dia me grave ny zavatra mitranga eo amin'ny andro. Ka ny faratsiana tsy zavatra avy nivelany hita maso fa avy ao anaty avoaka manova ny hita maso. Nao ny antsika isaina fa maninona tsy milamina nareo menakavy kely ao an-trano ao? Matombo mbola misy mpivady mikorotana ao, misy mitondra atmosfera hafa ao. Na zay fitiavan-tena, na zay tsy centre tsara Jesosy, fa mbola mety misy mamona mampahorona nofo miazona dia tsy libra mihitsy tokantrano. Dia zao miezaka manamarina fa manomboka ame manaiky an'ilay fandresen-dahatra diso ilay ao an-trano dia mikorotana. Misy ny tsy fifanarahantsany satria tsy même objectif, tsy mitovy le tanjona. Misy zavatra ara-baiboly tsy hainanareo ao. Aza mitady lavitra mianjanakotona rabe miverena aloha ao anatin'ny baiboly. Dia rehefa hitanao ao anaty baiboly, ao anaty fandinitena fa misy zavatra mitifitra anao, dia mba ekeo aloha le fitifirana mba novananao. Ny problème matoa zany zay le hoe misy andro mahory matoa mbola misy andro mahory eo amin'le atmosfera ratsy amin'iny dia zao mbola misy zavatra tsy miova ao. Nandreny antsika folo taona faly fotsiny tsika mandray teny dia hitoren'le izy. Fitsika nefa mi mbola orque be mihitsy. Feno avinavina be tsy azo kitiana ny anona. Raha misy sujet tena hoe kitiana kely dia enao mbola tsy fototra enao ny olona mandefa fotsiny satria fantatry ry ndre ty izy vao fatotry ny zavatra tsy isy tika ny taimboraka mora leviny eo koa dia mbola io ihany ny fikirina hatramin'izay. Iza ny mitoera, iza ny mpanjaka eo amin'ny fiainanareo aloha? Jesosy sa mamoana ao an-trano? Vola sa Kristy? Jereo masina kekinao ho avy Jesosy hoe? Ianao indray hoe tsy hahavelan'ny tenin'Andriamanitra zany raha tsy mifankahita aminy. Efa manomana izy zao hoe mandra-piveriny. Miovy ianao Jereo masina keko miovy ianao hoe te hafa mafy be ao an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tsy ny mariazy mihitsy ny ratsy fa ndray aminareo no miaina amin'ny toe-po ratsy na ty tena, ty vola, ty fafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra. Ny olona miandry an' Jesosy zany manomana amin'ny fony tena eo anaminy. Ny fotoana anareo ao an-trano zary raha misy fotoana iresahana momba an'Andriamanitra. Matetika ny fotoana ao amin'ny tokantrano vola zany foana. Zao ne ny bety na ny bibidia tsy hoe zavatra isy any aoriana hoe asiana piosy sy ny anina. Iny efa marika sy tombo-kase fotsiny. Efa nanomboka tamin'ny andron'ny Adama ny bety satria izao tontolo zao efa ampelantanan'ilay ratsy. Ka ny nouvel ordre mondial tsy zavatra vaovao hitranga-rapitso efa nanomboka hatramin'ny ela. Ka io système io tsy amela no tafavoaka zany fa ampiakohaka anao amin'izao tontolo zao. Kristy vao nalay mpanahy dia nasainy akohaka fa tsy azony. Andriamanitra raha tonga eto tsika hijoro anaisitra anao anatin'le système mba hahafahanao libre miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha mbola tafiditra anatin'le système ianao dia mbola azo bibidia hofezina mandram-piverina satria rehefa ty vola ianao dia eritreretra 14 milliards hono ao amin'ny comptenao zao. Dia zao raha tsy misy piosy eny an-tananao sy eny amin'ny andronao tsy débloqué io. Tena milaza marina aminao fa nisy piosy somatsara ianao satria veriny 14 milliards eo vao hita amin'izay Kristy sa mamoana. Tsy misy mahazo mividina mahazo mivarotra nefa ianao tena olona tsy afaka mpandefitra ny kibonao ny fifadikany zany fa tsy maintsy iletra foana. Dia amin'ny fotoana amin'izay raha tsy manana an'ilay marika ianao tsy afaka mividina tsy misy engany mba tsy hoety ianao amin'izany.
fa zay mahatonga antsika manatsara atmosfera melohan'ny fotoana iverenan'i jesosy amin'ny alala mifaneketsika novatoetra sy ao anaty aloha mandeha fitotry ny reraka izany hitan'ny olona fa miovafo an'andriamanitra satria manana kristiantenaina iverina tsy mareteka ao an'andriamanitra orakoraka mafy ao an'andriamanitra halleloia halleloia fa tsy isaky misy zavatra kely jamais mandefa jamais rehefa tsy akeny saiko dia tsy mety amiko io rovinenao vao lehibe rovinenao vao matoy rovina fantompo efa sasatra miandrigny babanao hozy izy tamin'ny Petera Pierre taminao mbola jeune na dia olo-kafa ianao mitondranao any amin'izay tianao fa rehefa antitra ianao olo-kafa mitondranao any amin'izay tsy tianao izy olo-kafa io saint esprit io zay tsy tianao ny lasa iainanao tsisy olona ty hoe hiaritra hivavaka izany nefa ny asa mandraharaha manery amin'izao fotoana izao anie lasa fanerenan'ny olona ny fivavahana rehefa tafiditra anatin'ilay système ny olona voateneny hoe andao hivavaka amin'izao aloha tsisy hifampiterena amin'izany fa samy manana programma vavaka ve dia anao hijoro hoe tsy hifampiterena manitsaka ny anina anay zany nga io tsy ho any an-danitra fa nga eto mihitsy le fanorenana nga vola rehetra azonao eto sy ny trano building vato be antsanganao eto nga ho any an-danitra za fa miteny aminareo ny olona miainao anaty trano falafa hoa sambatra amin'ny ororo-tany fa ny olona miainao anaty beton tsy avitra trano farafa mety mivoto fotsiny ny andro satria nilatsany le hazo kely le boiron kaza mametraka mifonao anatin'io trano vato be io anina trano vato be anazy za tsy miteny hoe tsy tokony anina an'izany ianao ao ain'Andriamanitra mamenao an'izany amin'izao fa aza manotanana an'izany tapitra izy ny tian'i Jesosy mitsangany amin'ny toerana misy azy ndry Dany mamy ry Jesosy aingana mamy ry Jesosy mamy ry Jesosy mamy ry Jesosy ny fitiavana sakafo ny fonao halleluia mamy loatra ny fitiavanao anay Jesosy ndre fa mba iza moa zay dia nitiavina ohatr'izao Jesosy mamy loatra Mami, nai, ni,
mamy ry Jesosy tsika miaraka very tsika mandeha mamy ry Jesosy mamy ry Jesosy mamy ry Jesosy tsika anakipony masotsika sainy hoe miaraka amintsika Jesosy androany maraina dia mijery anao izy mandinika anao mamantatra ny eo am-ponao izy tonga miresaka aminao izy dia mba hoetrentsika sy verintsika kely ny raha miteny ohatra zao izy hoe zanako aza manany amin'izay osotronao sy hitafianao na hohaninao fa ny hanina ambony ny aina ambony no ny hanina ary ny tenanao dia mbola mihoatra noho ny fitafianao matombola ny velomiko ianao trampamonjena dia nomeko ny mihoatra noho izay tadiavinao amiko tiako fantatro fa na mafy tahaka ninona aza ny zavatra lalovanao dia mbola misy tanako miaro anao matombola toy izao ianao zavatra iriko aminao Jesosy sokafo ny fonao dia avoa ilay voatsara miaina amin'ny fahatsara-panahy aza manaiky amaritra ny rariny amin'ny hafaliana vetivety fa endriky ny tsy finoany zany atsaro ny fahazaranao mangalatra fa ny fahavalo ny mpangalatra atsaro ny fitiavana mandaingy fa dia volony ray laingy atsaro ny fitiavanao miaina amin'ny fahafinaretana mihoatra no fitiavana an'Andriamanitra fa inona ny zavatra mandalo everinao fa mahafinaritra ka foizanao ny fahafinaretana miaraka amiko mandrakizay androany teteny aminao Jesosy tahaka ny nentsony any miora tany andavaka tamin'ny fotoana nalasanany dia ohatra ny efa nidina tany andavaka izy dia nisy fahazavana taratra nyantso hoe miora verena aloha fa tsy mbola makany ianao da rehefa miverina izy dia naveriny tao anatin'ny vatany ny fiainany misy fiainanao anao androany Jesosy dia nilaza fa tia ny tenako tamin'ny ala izay namadiana azy izay vakina ho anareo zao natao vofatsiarovanao ny tompo misora azy taka izany kino kapoaka tiandrano fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo ho famelana ny fahotanareo ka no vinanareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misora azy misy singam-panavozana ampijoroana antsika ho iray aminy ato amintsika ny fiainany mikorina amintsika ny rany afaka miteny ny fanahy manelalelana famindrapo amin'ny fiainan'ny olona izay manokatra ny fonon-kabebaka mariny eo anatren'Andriamanitra mangatahinao amin'Andriamanitra tompo ny fiverenako aminao dia fiverenana tsy hoe ny atonga amin'ny fiainako hiavaka fa ny atonga ho isan'ny olona manome fifaliana manome fahafinaretana anao Andriamanitra ninona fahafinaretana takaloko anao dia ho laviko izany androany
ninina fanapahakevitra disy rehetra nyraisiko napetrako ho eny ambany ianao fa nataoko ambony noho ny fisinao eo amin'ny fiainako dia tsy hampandevitra anao intsony manomboka androany fa ianao nataoko lara-pamena. Ninina fahadisoko rehetra hoentiko eto anatrehanao androany dia noko fanindranao mikoriana manafaka amin'izany. Raiso ny famelan-keloko avy amin'Andriamanitra, raiso ny fananganana avy amin'Andriamanitra, raiso ny fanafana avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka tompo ny amin'ny fitiavanao anay, ny famindraponao aminay, manao fankasitrahana mandrakizay amin'ny anarana an' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Halleluja. Amen. Antsika iroso amin'ny fanatitra, irososika amin'ny filazana andraikitra dia mirinan'izay tsika hideresaka sitraka an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo ao anaty fiakofana sy fankasitrahana an'Andriamanitra feno. Halleluja. Mendrika ny tena. Alléluia. Allô tsy zany hiraka. Mety ho haiko ihany fa allô manaraka tay Jesosy. Anao fanatritsika ny voninahitra an'Andriamanitra. Zay rehetra nataon'ny tompo taminao dia maiza makasitraka azy. Amen. Ny programmatsika rehefa mirafy ty fotoana ty dia samy mamonjy ny sampana misy azy ny mpiara-manompo rehetra dia ny amin'ny herinandro manomboka latsinainy, ny talata, ny alarobia, ny fotoana ny sekoly anasanatsika ireo fotoana rehetra ireo tahin'Andriamanitra manokantsika. Latsinainy sekoly fanasitranana, ny talata sekoly famahana olana ary ny alarobia sekoly ny fitahim-panasy ny fanambinana. Anasanatsika izany fotoana izany soma miverina etontsika miaraka manome voninahitra an'Andriamanitra tahaka ny fotoanatsika tahaka an'izao ny sabotsy eto ihany koa tsika misaotra ny Jesosy ny amin'ny toerana, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ihany koa ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy tapaka tonga eo amin'ny fiainantsika. Tahin'Andriamanitra manokantsika ankoatran'izay aza tonoana ny fotoana ny toriteny ny afatra rehetra any amin'ny hvkl-mission events anasanatsika rehetra zany ary koa any amin'ny radio 90.8 dia misy ireo afatra sy toriteny rehetra ary andraisantsika ny afatr'Andriamanitra. Ny zavatra ray mba tiako ampitaina amintsika dia mba tsarovy amin'ny bavaka ireo asa rehetra ireo. Amen. Tsarovy amin'ny bavaka satria ohatra ray teneniko aminareo fotsiny ohatrany hoe ny radio ohatra dia be dia be ny olona avangin'Andriamanitra ao abadika izany dia fantatry ny devolo hoe misy famonjem-panao anatin'ilay izy dia be koa ny sakatsaka nataon'ny devolo tsy hatateraka an'izany. Dia izay no anasako antsika hoe eto ambavaka, trotroy ambavaka ireo asa rehetra tanterahantsika eto anivon'ny asa fanompona mba tena ahita ny tanan'Andriamanitra koa tsika ao abadika izany rehetra izany. Ankoatran'izay dia zay rehetra mangin'ny tompo anao misaotra Jesosy fa androany zao nisy nanatitra écran na ordinateur io ho an'ny radio. Alleluia. Dia saorana ny tompo amin'ny zavatra rehetra satria mety hoe tsisy manentana anao eto hoe zay azonao atao fa tsika rehetra samy mahafantatra hoe zay amanginy Jesosy anao dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Tamin'ny herinandro nisy nanome ordinateur, androany ray nisy nanome écran dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Hoy zay hoe zay rehetra azonao atao dia ataovy voninahitr'Andriamanitra satria ianao mahafantatra fa ao ambadiky ny zavatra rehetra ataonao misy olona kasihan'Andriamanitra koa ny ambadika any ary zay rehetra ataontsika ho an'ny tompo tsy hoe itediavam-baliny akory fa Jesosy mahafantatra koa zay rehetra mahasoa anao. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Ankoatran'izay ao koa ny programa ny fananganana ny centre dia fa hanetanana antsika rehetra koa zany satria tonga dia efa avanceko aminareo eto fa atsoatsy ao anaty fotoana fohy ty toerany ty tsy ho disponible avantsika ntsony satria efa niteny ny commune fa ho amboarany ty toerany ty
dia izany eo anatina fotoana lavalava zany tsy ho afaka hiditra etontsika fa mino fa hoentin'ny tompo any amin'ny tsara indrindrytsika amen manasanao hitsangana ary injiro ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra isika raha masina amin'ny anarany tondra ny sakrifisy ny tondra ny fahafolo-karena ny fanatitra androany a mba hakasitrao zany ho voninahitry ny naranao misaotra ny amin'ny fahafahana mijoro ary mbola manamafy ny fanoloran-tenanay zay ny anompo anao anaradianao anao ny sitrakao hitady zay mahafaly anao eo amin'ny fiainany manontolo misandrata amin'ny avidritra ray amin'ny anaran' jesosy amen tehaka mafitsika ho an'ny tompo Alleluia datsika iteran'i jesosy a satria lehibe jehova mandrakizay zany sa tsy zany e alleluia asiatsikitsiky kely ako faly ny fonao a iteran'i jesosy androany amen Tove ambony tanantsika ho an'i Jesosy e Saka bunyi
tiaka ho any Jesosy ninina mitsanga ninina miseho dia ataontsika hiderana Jesosy foana tsisy masankana amin'ny fiderana Jesosy amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, c'est quel est comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
ndao mbola idiran'i jesosy sika misy olona mbola vonina idiran'i jesosy fe alleluia deran jesosy e amen aiza le teko hoan'i jesosy
Tsempoka eo fanatren'Andriamanitra tsy tsempoka amin'ny zavatra hafa zany. Misy olona zay tanora miteny andeha hoaizy nareo amin'ny alina andeha montsy boaty hono izy dia hoe andeha nala azy. Andeha hoaizy andeha nala azy e. Tonga any bongo maraina be masony tsy afaka akory le izy. Fa mahay mitombo ara tonga ao an-trano le problème. Fa ny tena manala azy eto. Androany maraina zao afaka le rehetra rehetra. Afaka le rofo rehetra rehetra. Ao anaty fiderana misy varavarana misokatra. Voan'ny dery Paul Silas sokatra amin'ny varavarana rehetra. Naiza misy varavarana mikatona nefa misy fahasoavana tokony anao no manin'Andriamanitra satria tonga tety ianao nanome voninahitra an'Andriamanitra. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy misokatra izany varavarana izany. Misokatra ho azy amin'ny varavarana izany. Dia hozy koa ny Baiboly vany fatoran'izy rehetra. Wow! Ninninona fatoratorana mamatopatotra amin'ny fiainanao, ara-panahy, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny asa mandraharaha, amin'ny lafim-piainanao iray manontolo, mivazana amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatelo, halleluja! Tafavoaka ry zareo. Satria marina, rehefa tonga le horohorontany mivaha varavarana, mivaha fatorana, tsisy toerana nafonja azy satria ny hororo, tritra ny rindrina, miparasa. Mety zany tsy nitany saina tao. Halleluja. Zany hoe tsisy toerana ho azo tsony zany tao. Rehefa mifototra ny kasehan'Andriamanitra, le toerana hiazonana anao mihitsy ny tsy ao tsony. Mahita fa izay fanorenana miazona anao ka fonjana matotra anao hatramin'izay, mahatonga anao tsy tena marina io, mahatonga anao tena mbola kristianina fampandainga kely, mpampiresaka kely, mpakatsolotra, mpanao zavatra tsy mety, reny le fanorenana mbola hiazonan'ny Satana hatramin'izay. Androany amin'ny alalan'ny fiderana, rafatra eo amin'ny fiainanao tsony zany. Rafatra eo amin'ny fiainanao tsony zany. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy, fa manomboka androany, tia fahamarinana ianao. Alanao ny eloka. Iseho amin'ny fiainanao ny voninahitra Andriamanitra.
salama ianao fa tsy marary mahery ianao fa tsy reraka zany aza matahotra fa ozy izy paoly rehefa tafavoaka avy ao zao fotsiny lazaiko aminao ry mpiandro vavahady eo ry mpiandro fonja aza mamony tena aloha fa raha vo ino ianao tsy ianao ihany novonjena fa ianao sy ny ankoranao koa aza mana ny am'izay ankoranao mbola miodina ny ambadika any tsy anjaranao ny manova azy fa n'Andriamanitra ny fanindrinao sy ny etaetanao ikasen'Andriamanitra azy any na lavitra izy na akaiky amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta manonona famangina mahagaga ho an'ny ankoranao avy any maray amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra rehetra atao ohatry mety ny zavatra rehetra miasa Andriamanitra miseho ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy raha hiala eto ianao ka andeha hody tsy mody rery ianao fa miaraka aminao Jesosy ao anatinao Jesosy mahery ao anatinao ny fanahiny manolo-tsaina anao izy anolo-pahendrenanao izy anovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao izy hitantana anao amin'ny fahasaro-piaro izy hitondra anao amin'dinga amin'ny voninahitra izy mandehana fa milamina io amen avereny hoe milamina io satria miasa Andriamanitra hitanareo ane Jehovah ka iaronareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ne Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen azanao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao nareo amen. Veloma tompoko, thank you Jesus.